finaritra tompoko lahy arahaba tompoko vavy faly tafaraka aminao indray izay amin'ity anio ity tsy iza fa ny groupe ny ambassadora no miaraka amintsika amin'izao solitena ny groupe no miaraka amintsika eto anolotra antsika sombokira maromaro izay entina ampahirezana antsika tsirairay avy any atokantrano any izay manaraka izao fotoana izao dia tiako koa no manamarika kely milaza kely amintsika hoe inona moa dikan'izany hoe ny ambassadora zany voalaza ao amin'ny soratra masina izany ao amin'ny Korintianina 2:5 izay miteny hoe fa iraka solon'i Kristy zahay ka dia manasantsika ampitiavana ary tompoko anaraka hatramin'ny farany ireo sombokira izay efa nomanina ampahirezana antsika tsirairay avy any atokantrano any.
zako mwafanta uwezeso ilezana kandiamanicha nafunilanisha Sauri sakai zako matizimba usulunao fanavutana uaiswanao izilai panavutra tunga ulumbelunizi ni tunda faulina na wapizaliana nuwenzeina nuisuina nuaratina nuvunuina nuhuni yelukao zauri sakari zaku matizia mutianao inunanwa valinao nifitia valizao izivulatiana Sauri sakai zako wafantaja uvezeso ilezana kandriamanisha nafunilanisha zauri sakai zako nidinizimba usulunao fanavuta nao aiswanao idilai panavucha tunga ulumbelunizi ni tunda faulina na pizaliana uwenzeina nesuina maratina nuvunuina nuhuni yelukao zauri sakai zaku matizia mutianao inunanwa valinao nifitia valizao izivulatiana zauri sakai zaku matizia mutianao inunanwa valinao nifitia valizao izivulatiana inunanwa valinao nifitia valizao izivulatiana Misao chanoza haidirai fachachi zo futonizao nunifita yana natao nao taminai funina ichasan de chai ufidejanani anananao achai utifuto nata misao chanos haidirai fachachi zo futonizao nunifita yana
ichasandajai ufidiranani anaranau ache unifuto nata umeu anicha sofivo ginamasina feinui fifalina ni fusini fanainai agi ni vavaka akari naiamino taiu lamasinu ni sabatama sino Anjuma sini saharana nutai na wachamizau sarubidi siambuni kamasi naminai funina ichasandachai ufidejanani anaranau ache utifuto nata umeu anicha sofivo ginamasina feinui fifalina ni fusini fanainai agi ni vadaka asanja chayamina taiu amasinu ni sabatama sina Umeu anicha zaufivurina masina feinui fifalina ni fusini fanainai arini vavakai akarina iaminau taiu amasinu ni sabatama sina Oaza di mananjatina Tiago de manetitena Niavi atau vifadi Fatunga tapakani Tadi Sembau bifandani bivadi Eni fadi adi Ni sai não me fadai Ni futa farai Nu tinda mau pirai Fifão de feira não no eji Bana
nasitrana ny fery sy miolondolona nahamanolina fifankatiavana no tanjona zay mampifandray ny mpivady eny fadiny adiady ny saina mifandray ny fotafaray no tena mampiray o aza taony misy dotra fambatonganao itrotra tondeo ny saina mahaiza miaina fizay no tena fototraina zay mampifandray ny mpivady eny fadiny adiady ny saina mifandray ny fotafaray no tena mampiray zay mampifandray ny mpivady eny fadiny adiady ny saina mifandray ny fotafaray no tena mampiray no tena mampiray. Finao sini eritreritrao misy bitsika e lalanay zanu alea lala mikiotana ve izay betsaka pande tsisy sakandalana nefa tsisy farana miankavianao diny izay atao fahoy ny teny na marireny de tsy voatery hoany amireny no mahavonjy ny ainao mba eno lay fel iray mitondranao oa tua taminy androny noa valomianaka maro izay ny fidy hoe maro anisatrany atrany kanjo de nanenina rano masozona zary fafatesana tsara filay antsara de ny safidy atao anio tsy miankinaminy ny
azo antoka raha zatra nanday ianao de tsy ho re intsony ilay Zay matoky ny tompo dia ho velona na de sarotra zany lalankale maro ireo fisedra eny andalankombana fizay mino ny tompo tsy misy aiai azo antoka ny fitantanany soa izy tsy mba mandao ny lona manjo aza matahotra eny aza manay matokireny tompo vonjeny anao ento eo aminy ny adintsaina mpanay ireo entamave satra sy olana aza mety oky vinaoketraka apetrao amin'ny fi izy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao zay matoky ny tompo mpandresy atrany na de maro ireo fandrikae walo na ny ady atao fiainana mankalao mandreraka fo mankararilo miala elodomany miankaso ny tany mila tsy hozaka fitsapany zany aza matahotra eny aza manay matokireny tompo mpandresy anao ento eo aminy ny adintsaina mpanay ireo entamave satra sy olana aza mety oky vinaoketraka apetrao amin'ny fi izy anafakanao ento eo aminy ny adintsaina mpanay ireo entamave satra sy olana aza mety oky vinaoketraka apetrao amin'ny fi izy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao zay mbola tsy tanarehatra izay no efa namboary ny hoay sy ho anao
lanitrakanto sy tany vaovao o paradisan-drandraina toko misy ny tompo sy to zany nolapany asambarana iaina ny olombo avotra sambatra tena sambatra sisy fetra ny fiadana nao mandrakizay dory siay isaina hotakarina sy tany nofinyolomarina toerana kanto efa mahamanina o paradisan tsy manampaharo feno dia feno diso zany olapany asambarana iaina ny olombo avotra sambatra tena sambatra tsy hisy fetra ny fiadana nao mandrakizay dory izay mandresy roandova indray ila edenana foyatrizay jesosy tino itsena sy andray o paradisa tsy manampaharo misy ny tompo sy to zany nolapany asambarana iaina ny olombo avotra sambatra tena sambatra sy hisy fetra ny fiadana nao mandrakizay dory zany nolapany asambarana iaina ny olombo avotra sambatra tena sambatra sy hisy fetra ny fiadana nao mandrakizay dory na tiana zany hiaraka dia tonga ny fotoana izay tsy maintsy isarahantsika. Nafinaritra tokoa ny fotoana izay nirahana tamin'ny groupe ambassadora teo. Raha fehezo kely ny afatra ankira izay nentina teo dia izao manana an'Andriamanitra mpamorona isika ilay Andriamanitra tsy toa ary manana an' Jesosy Kristy ihany koa izay tokony ho raisintsika ho sakaizantsika ary mila vita fihavanana, mila manakina ny fiainantsika rehetra amin'izy ireo isika raha tiantsika no onona any amin'ilay toerana izay feno asambarana. Izay raha fitinina ny fotoana nirahantsika androany maniry antsika araka izany mba ho feno fahasambarana ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa dia mametraka mandram-piona amintsika indray ny gropy ny solotenan'ny gropy ambassadora mandram-piona tompoko mandram-pitafa.
hanomboka ity fotoanariva ity isika manasa antsika rehetra naizanaiza toerana misy antsika mba hiaraka hitsangana mpanajana dia andreny vaky teny salamo isika. Ampahafantaro ny lalanao Jehova ô, ampianaro ny sitraka aho, tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro, fa ianao no Andriamanitry ny famonjena, ianao no andrasako mandritra ny andro. Eo am-pitsanganana ihany no iarahantsika miredona ny hira fa 400 mandrosoa izao ry miaramila soa. Andeha hiara hivavaka isika. Jehova rainay tsara sy masiny indrindra izay any an-danitro, ho anao irery hatrany ny eny voninahitra mandrakizay. Mamela Jesosy ny elokay ary mamindrafo aminay. Amin'izao sabata manokana izay natokana ho an'ny mpisava lalana maneran-tany izao, dia tianay ny mitondra mbavaka manokana ireo tanora rehetra, indrindra fa ny mpisava lalana maneran-tany. Ta io Jesosy ny fiainan'ireo mpisava lalana sy ny tanora, ta io ny hoavy ny tanora rehetra. Ary entinay ambavaka manokana ihany koa ireo mpitarika tanora rehetra isan'ambaratonga hatrany amin'ny fiangonana ka hatrany amin'ny conférence générale. Mangataka manokana Jesosy ny hery avy aminao hoentin'ireo mpitarika ireo hanatotosa ny adidy sy andraikitra mavesatra izay napetraka ao amin'ny mpitarika tanora, hitondra ireo mpisava lalana sy ny tanora rehetra ireo araky ny sitraponao. Tononona mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Fifaliana ho anay filopitarika eto anevon'ny faritra Androndra na ny Ziadanina izany no miaraba atsika rehetra, filopitarika rehetra, ny explorateur rehetra maneran-tany, satria manokana izao sabata izao dia ny ankalazantsika ny fankalazana fa 70 taona izay nijoroany ty club ity. Koa ankehitriny dia anterina ho an'ny avo indrindra ny fiarabana ho an'Andriamanitra izany. Ary manaraka izany dia arabaina fomba manokana ry zareo amin'ny mpitantanasa, ny any amin'ny mpandrindra ao amin'ny conférence générale izany, ny any amin'ny divisiona, ny ao amin'ny union ranomasimbe indianina izay misy atsika, ary indrindra ihany koa ny fédération na Madagasikara vonya izay misy ny distrika an'Androndra. Dia faly miaraba ihany koa ny mpiara-miasa rehetra ao anatin'izany faritra an'Androndra izany, indrindra izy miravavy izay miaraka eto miaraba Softaine ho tahin'Andriamanitra. Ny Softaine izay atolotro antsika amin'ity takariva ity dia ny Softaine avy ato amin'ny akavia koa Rakoto Arso tahina izay manana anarana ihany koa misolona anarana ao amin'ny tanora hoe Belette Loyal. Ny ato amin'ny akavanako kosa ho anareo izay manaraka anay amin'ny sary na ny amin'ny feo dia mahita azy. Ny Softaine amin'ny anarany dia Raher Malala Dimby Arso Lydia na ny Softaine Colline Sérieuse, hitantsika amin'izao endriny izao. Ireo zay no mpandrindra ity fandaharana ity amin'izao takariva izao, ary irarinay tokoa ahita fifaliana ianareo mpisava lalana rehetra. Itsika tsiraray avy manaraka izao fandaharana izao ho fen'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiana ho voninahitra ny eo azy irery ihany, ary hiampoka
ao anatin' zany fifaliana izany a izysika tsiraray avy. Misaotra ny chef randriana soavina solondray be isika nitondra izay fanolorana izay fantatry ny tanora amin'ny anarana hoe kelpi serviable izy a ary hita eo amin'ny andraikitra tanana izay mahaserviable azay a avita be hatrany amin'ny asan'ny tompo se eo amin'ny fanompona ary tsy hoe amin'ity district ihany fa naizanaiza sehatra iantsony ny tompo a dia hovonina ho amin'izany. Cheftain manahoana no mety hoendriky ny programantsika amin'ity hariva ity? Ie, misaotra indrindra Cheftain, ny mety ho endriky ny programantsika mandritra izao sabata hariva izao a dia ahitantsika hita karazana fandaharana isika toy ny explorateur na ny mpisava lalana izay hijoro vavolombelona teo amin'ny fiainana izay nylalovany dia andre ihany koa isika ny tantara fohy izay niandohan'ny tantaran'ny mpisava lalana sy ny tanjona tratrariny izany mpisava lalana izany dia andray vahiny manokana isika amin'ity sabata ity dia andre ihany koa isika hira izay mifandimby ataon'ireo mpisava lalana ireo ary any amin'ny fiafarana izao fotoana izao isika dia andray manokana ny ray aman-dren'ny pastora Mitsotsiry izay pastora ny distrika ny Androndra na ilay antsoina amin'ny anarana tanora hoe Zori Hardy. Sotra Cheftain tamin'izay programa izay afinaritra ny fotoanantsika mandritra ity sabata hariva ity mangataka ny fahalianantsika rehetra maniry ny faharetana ihany koa ary hiaraka iomby mpifaliana amin'izao andro manokana ho an'ny mpisava lalana izao dia mialohany hidirantsika amin'ireo programa samihafa ireo dia andray ny solotena ny tanora mpisava lalana eto anivon'ny distrika n'Androndra isika izy ireo no hiditra amintsika amin'ny fisehoana mahatanora amin'ity hariva ity. Chef Wargal humble, mpanolotsaina ny explorateur, ho an'ny chef kelpi serviable izay mpandrindra ny faritra eto Androndra mangataka lalana amin'se mba hipaiko ny andihany. Voaray chef ny fangatahany se omena lalany se hipaiko ny andihany. Toetsaina, mpanompo! Olona mandrakarivo! Mpanompo! Faly mandrakarivo! Mpanompo! Olona nanantan'Andriamanitra! Target! Ny afatony fiverenany maneran-tany amin'izao taranaka misy izao! Target! Ny afatony fiverenany maneran-tany amin'izao taranaka misy izao! Target! Ny afatony fiverenany maneran-tany amin'izao taranaka misy izao! Fanambarana iraka! Mitarika ny mpanamoana amin'ny fifandesana mahavozy amin'ny Jesosy sy ny dokam-pianatra! Fanambarana iraka! Mitarika ny mpanamoana amin'ny fifandesana mahavozy amin'ny Jesosy sy ny dokam-pianatra! Fanambarana iraka! Mitarika ny mpanamoana amin'ny fifandesana mahavozy amin'ny Jesosy sy ny dokam-pianatra! Tempek! Teva Kristi maneranay! Tempek! Teva Kristi maneranay! Tempek! Teva Kristi maneranay!
ny mpisavalalana noho ny fanaovan'andriamanitra dia sitrako ny toetrako madio mariny matoky mateoty sitrako ny tazana lalàny mpisavalalana sitrako ny mpanompon'andriamanitra sy havana amin'ny olona rehetra lalàny mpisavalalana ny mpisavalalana dia mandinika ny fiambenana marany isan'andro manao izay anjara asa patikily mitandrina sy mikarakara tsara ny vatana mijery olona manatsika tsara mankatosy manaja olona mamindra moramora ao am-piangonana mira mandrakariva ao am-po mikarakara ny rarahan'andriamanitra ira fanevan'ny mpisavalalana izao sika dia andray an'ny taquin attentif na ny chef Andria Tahina Sandrino izay hitondra fohy amintsika hitantara ny tantarany mpisavalalana ny atombohany sy izay tanjony izany mpisavalalana izany kanefa mialohan'izay dia andre irairay izay ataona mpisavalalana isika nampitondraina ny lohateny hoe Iangaviko. Yandravikanao iteny moramora yandravikanao tsy amaly anatrora yandravikanao atsapa fafity fanafony afotro ny fiainany tety yandravikanao Muja yandravikanao tsy ambali anakuja yandravikanao atsapa fafity fanafony afoko ny fiainany tety o tsejeo fanyaminy tontolo
achinyelabe nuefa nanekeny achinyelabe ianao nojereny achinyelabe noefa tinyo tsapana nanolozaniniany izao tontolo izao achinyelabe noefa nanekeny achinyelabe ianao nojereny achinyelabe noefa tinyo tsapana nanolozaniniany izao tontolo izao ojereo fanyaminy tontolo nonafo nimba omenanao vononisy anaky maisolo fanafo tanna nyainao esokapo kasilatsa enifana lambaraka satrizao sianao de tenatiny zay nisangania fiany satrizao sianao de tenatiny zay nisangania fiany. Fifaliana indray re iava-malala no iara-banantsika tsara iavina tratra ity sabata folakandro ity sabata manokana zay andro maneran-tany ampisavalala ity sabata ity ary indrindra moa fa fankalazana ny fafitopolo taona nijoroany zany kluba ny mpisavalalana izany koa dia eto am-piandohana dia miaraba manokana anareo mpisavalalana rehetra manerana izao tontolo izao ny tenako amin'ity andro manokana natokana ho anareo ity matoa nisy izao fafitopolo taona izao dia nisy ny fiandohana taizany ny andohana zany kluba ny mpisavalalana izany ary hojerentsika eto fa manana ny filozofia manokana izany fikambanan'ny tanora advantista mitandrina ny andro fafito izany ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fafito dia manana anjara amin'ny fieritseretana ny tanora mba hampiofana azy ireo amin'ny lafin'ny fitarihana sy ny asa fanaova-tsoa ny kluba mpisavalalana dia manana fandarana asa izay miompana amin'ny lafin'ny ara-panahy sy fialam-boly ho an'ny tanora folo hatramin'ny 12 taona io fizaran-taona io dia mifanitsy amin'ny kluba mpisavalalana satria ny fandarana asa ao dia mamaly ny filany sy ny tombotsoan'izy ireo izany ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fandarana asan'ny mpisavalalana dia mitokodina amin'ny resaka fampiasana ara-batana izany dia midika fa ny tanora eo amin'ny sokajy taona 10 hatramin'ny 12 taona io dia hita fa mitombo aingana be eo amin'ny lafin'ny ara-batana izay no nahatonga ny fandarana asa ao miompana bebe kokoa amin'ny lafin'ny hetsika na ny action isetra zavatra manaytaitra na ny avantira fanamby na défi na challenge ozy izy ny tena fiteny malaza antsika amin'izao fotoana izao asa miara-mivondrona fahafahana mandroso amin'ny toe-tsaina vaovao ary manana fahaizana amin'ny zatra miaina irery na miaraka amin'ny hafa toy izany ihany koa eo amin'ny fihetseham-po ny hatsara-panafeno ary indrindra fa ny fanajanan'Andriamanitra tsy izay zavaboarin'ny foroniny ary ny fiangonany tsara ny fisian'ity kluba ny mpisavalalana ity eo amin'ny fikambanan'ny tanora satria iray amin'ireo fitsipika tratrarina dia hisintonana ireo ray aman-dreny sy ny mambra ny fiangonana mba ho mpandray anjara mavitsika miaraka amin'ny kluba sy ireo mpandray anjara miaraka aminy ao anatin'izany ny filozofian'ny mpisavalalana rehetra izany dia mipetraka amin'ny fitsipika tsara ary ny tanora dia mianatra ny tsara kokoa ao anatin'ny fihetseham-po tsara sy azo antoka vokatr'izany toe-tsaina izany dia ny mpitarika ny kluba dia singa manan-danja iray azona antoka fa ny fahombiazana eo amin'ny fanompoana eo anivon'ny tanora dia miainga avy eo amin'ny mpitarika ny mpisavalalana izany manana tanjona lehibe ity kluba mpisavalalana ity ary eo anatin'ny kluba mpisavalalana dia misy kilasy mpandrosoana miisa enina izay araka ny sokajy taona ny avy ary ireo kluba mpisavalalana ireo
dia mianatra asa manavanana manodidina ny 500 ary eo anatin'izany dia manana ireto tanjona manokana miisa 7 ireto ny klioba ny mpisava lalana. Ny tanjona voalohany dia ny manampy ireo tanora atakatra fa Andriamanitra sy ny fiangonana dia tia azy. Faharoa, manohana ireo mpisava lalana mba hivelatra amin'izay rehetra omen'Andriamanitra azy. Ny fahatelo, hampifantoka ny aingam-panahin'ireo tanora amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny tanjona fahaefatra dia manao lohalaharana manokana ny fandarana asan'ny klioba. Fahadimy, ahorona eo amin'ny fiainan'ny mpisava lalana ny fankasitrahana ny amin'ny famoronana izay nataon'Andriamanitra ary manararaotra manao asa eny anivon'ny zavaboary. Tanjona fahaenina dia mampianatra ireo mpisava lalana ny amin'ny fahaizana manokana sy hanararaotra amin'ny fotoana mandalo izay omena azy eo amin'ny fiainany. Tanjona fahafito ny manohana ireo mpisava lalana mba ahitana manjakariva ny fahatanjahana ara-batana. Ny fahavalo dia manokatra ny fahafahan'ireo mpitarika ny klioba mba hivelatra ary ny tanjona fahasivy farany dia manampy misava lalana hanitatra ny fahalalany mba hirindra eo amin'ny fiainana ara-panahy, ara-piarahamonina, ara-tsaina ary ny ara-panahy. Manana ny rafitra maneran-tany ny klioba ny mpisava lalana ary manana ny marika famantarana azy manokana ihany koa ity klioba ity. Tahaka ny rafitra maneran-tany eo anivon'ny fiangonana adventiste amin'ny tanjona ny andro fafito dia miainga hatrany amin'ny faratampony any amin'ny foibe maneran-tany ity klioba ny mpisava lalana ity. Ao no ahitana ny directeur du ministère de la jeunesse à la conférence générale ary avy eo amin'ny conférence générale dia midina makao amin'ny directeur du ministère de la jeunesse à la division ary avy eo amin'ny division no makao amin'ny directeur du ministère de la jeunesse à l'union ary avy eo amin'ny union kosa no maketo amin'ny fédération na misy atsika dia ny directeur du ministère de la jeunesse à la fédération ary eo amin'ny fédération indray no mizara ho district ka ny anivon'ny district any dia ahitana ny coordinateur des explorateurs ary eo amin'ny district kosa no mizara ny fiangonana ary ao anatin'ny fiangonana dia ahitana ny directeur du club des explorateurs ary ao anatin'ny fiangonana no ahitantsika ny klioban'ny explorateur ary rehefa misy ny klioban'ny explorateur dia mizara ho patrouille izy ireo ka ao anatin'ny patrouille dia ahitana ny chef de patrouille sy ireo explorateur tarihana izany. Misy ny marika famantarana manokana ny explorateur dia tahaka ny hitantsika eto amin'ny fanamiana izany ity no marika famantarana manokana ny explorateur ary misy karazana loko anankiefatra ao anatin'izy io ary io loko io dia misy dikany avokoa ary ny kisarisary ao anatiny moa dia misy ihany koa izay ary misy dikany avokoa ireo kisarisary sy ireo loko izay voalaza ao anatin'io marika famantarana io. Ka ny hevitra izany no ndeha ho jerentsika. Ahitantsika loko mena ao izay manambara ny sakrifisy izay nataon'i Jesosy Kristy ho antsika sy ho an'izao tontolo izao. Mampatsiahy antsika leo amin'ny Jaona 7:40 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanina fiainana mandrakizay. Izay ny dikan'ilay loko mena eo amin'ny logo an'ny mpisava lalana izany. Misy ihany koa ny triangle ao anatin'izany izay manambara amin'ny fahafenon'ilay Andriamanitra telo izay iray dia ilay Andriamanitra ray zanaka ary ny fanahy masina izany. Ahitantsika lokona volamena ihany koa anatin'izany na ny oro izay manambara ny fahatsarana dia ao amin'ny apokalypsy 7:20 dia hozy izy hoe dia manoro-hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao. Ny tanjona izany dia ny ankasitrahan'ny mpisava lalana ny fiofanana mba hanana fotom-pinoana ambony sy ny toetrain'ny lanitra izany dia tahaka izay volamena izay izay manana lanjany sy ny tombam-bidiny ambony indrindra. Hitantsika ao anatin'io marika famantarana ny mpisava lalana io ihany koa ny bouclier izay manambara fiarovana na ny protection. Ny baiboly dia manambara fa Andriamanitra dia hampinga sy miaro ny vahoakany ao amin'ny Genesis 5:1 dia izao ny ambarany hoe aza matahotra izao no hampinganao. Ary ny Efesianina 4:1 dia hoy izy hoe ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho hampinga izay azonareo amonin'ny zana-tspika mirehatra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Ny loko fotsy kosa ao anatin'izany dia manambara ny atao hoe fahadiovana. Ao amin'ny apokalypsy 7:5 dia misy teny ohatr'izao hoe izay maharesy dia tafy lamba fotsy tahaka ireo koa. Isika dia maniry ny diovan'i Kristy
mba ho marina eo amin'ny fiainantsika izany. Izay no ambaran'ity loko fotsy ity hitondra fahadiovana ho antsika tsirairay avy. Misy ihany koa ny loko manga ao anatin'ilay marika famantarana izay midika hoe loyauté na ny fanehoana hatsara-panahy izany. Ny kluba mpisava lalina dia manana tanjona mba hampianatra sy hanampy ny tanora mitovy aminy mba hampiseho hatsara-panahy feno eo amin'Andriamanitra sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana. Izany hoe ny fanehoana hatsara-panahy zany dia anarana ahitana taratra sahady ny toetra ny tena filopitarika marina. Ny epena ny sabatra izay manambara ny tenin'Andriamanitra hitantsika ao anatin'io marika famantaran'ny mpisava lalina io fa misy sabatra mitsivalana miloko manga ao anatin'izany. Ny sabatra dia ampiasaina amina fotoanan'ny ady rehefa miady ny tafika anankiray, dia ireo izay manana fitaovam-piadiana tsara dia matetika mivoaka mpandresy foana izy ireo. Isika ihany koa dia manana ady manokana dia tsy inona izany fa ny ady amin'ny fahotana, ary ny tenin'Andriamanitra no fitaovam-piadintsika voalohany indrindra, satria ny Efesianina 4:7 dia izao ny ambarany hoe araiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Izay no ambaran'ity sabatra ity entintsika miaro sy miady amin'ny fahotana. Ny triangle inverse hitantsika ao anatin'izany famantaran'izany dia manao tahaka izay nataon'i Jesosy ihany koa isika. Tsy ny hevitra ny tenany izy fa ny hafa aloha dia ny namonjeny an'izao tontolo izao. Kaoka ihany koa zany ny filan'ny hafa no ataontsika aloha izay vao ny atsika. Izany hoe ilay triangle inverse zany dia mampitsimbadika mihitsy ny maha isika antsika. Ka ho fianohizana izay dia tonga eo amin'ireo tantara fohy izay ny andohany zany kluba mpisava lalina izany isika hoe taizany ny andohan'ity fikambanan'ny tanora ity sy ity kluba mpisava lalina ity, ka tonga amin'izao fankalazana ny 70 taona izao. Tamin'ny taona 1852 dia namoaka ny taridalina manokana ho an'ny tanora i James White. Tamin'ny 1879 dia nisy tovolahy anankiroa izay antsoina hoe Harry Fener sy Luther Warren izay nonina tany Michigan, États-Unis. Izy ireo no nanorina ity fikambanan'ny tanora adventista ity. Tamin'ny 1901 dia nampidirina tao amin'ny klasin'ny sekoly sabata ny klasin'ny tanora. Tamin'ny 1907 dia natsangana teo anivon'ny conférence générale ny départementan'ny tanora, ka i Kern no folohan'ny tanora voalohany tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny 1914 dia nanomboka ny fianarana baiboly ho an'ny JMV na ny jeune missionnaire volontaire izany. Tamin'ny 1920 dia Harry Holt no sekretera voalohany teo anivon'ny départementan'ny tanora teo amin'ny conférence générale izany, ary tamin'ny 1921 dia nampidirina ny lalàna sy ny voady ho an'ny JMV zany. Tamin'ny 1922 indray dia nampidirina ny klasy namana na ny sakaiza na atsotsika amin'ilay anarana hoe ami et compagnon ho an'ity JMV ity. Dia tamin'ny 1924 no navoaka ny Harry Holt ny boky vaovao ho an'ny tanora, ary tamin'ny 1925 ny lasy voalohany nataon'ny tanora maneran-tany izay natao tany Australie izany. Tamin'ny 1932 dia nifidy manokana ny toerana ilasiana amin'ny andro fahavaratra ny taon'ny fohy be maneran-tany, ka natsoina hoe Pathfinder Camp na le camp explorateur ity toerana filasiana amin'ny andro fahavaratra ity, ka tany California, États-Unis no nisy an'ity toerana ity. Tamin'ny 1948 dia nanoratra ny hira faneva mpisava lalana i Henri Bergh. Tamin'ny 1949 dia nisy ny fandaminana voalohan'ny vonjy mpisava lalina tany Puerto Rico, ka Eliezer Melendez no nofidiana ho folohany tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny 1950 dia nisy ny fivoriam-ben'ny fiangonana adventista maneran-tany, ka lany tao anatin'izany fivoriam-ben'ny conférence générale izany fa ilay vonjy mpisava lalana dia atao fikambanana maneran-tany. Teto amin'ity taona 1950 ity zany no ny andoha ity kluba ny mpisava lalana ity, ary taona 24 isika izao tonga ao anatin'izay fa 70 taona izay ity kluba mpisava lalana ity. Ka nanomboka teo amin'ity taona 1950 ity ka hatramin'ny 1963 dia voafidy ho foloha mpisava lalina maneran-tany voalohany i Lawrence Skinner. Tamin'ny 1951 raha marina kokoa dia ny 23 septembre 1951
no fankalazana voalohany a ny andro maneran-tany ho amin'ny mpisavalalana izay natao tany a Dinuba États-Unis zany dia teo ihany koa no naparitaka ny boky a ho an'ny mpiandraikitra ny mpisavalalana tamin'ny 1954 ny campo faharoa natao a tao amin'ilay toerana natsoina hoe Pathfinder Camp a tamin'ny 7 hatramin'ny 9 Mai izany. Tamin'ny 1956 indray dia namorona ny kilasy ho an'ny mpanazava na ny éclaireur ny tao amin'ny Fohibe. Ny 1957 no nampidirina tao amin'ny calendrier ny fiangonana ny andro maneran-tany ho an'ny mpisavalalana. Ny 1961 dia namorona ny boky kilasy batisa ho an'ny tanora indray ny Fohibe. Ary tamin'ny 1963 dia nisy indray ny fifidianana izay filohan'ny mpisavalalana maneran-tany ka lany tao anatin'izany mandritra ny fotoana manaraka tamin'ny 1963 hatramin'ny 1970 dia voafidy ho filohan'ny mpisavalalana maneran-tany faharoa i John Hancock. Tamin'ny 1965 no nankalazana voalohany tao Afrika Atsimo ny andro mpisavalalana. 1966 no nasiana ny kilasy ny mpamakalay na ny pionnier izany. Tamin'ny 1970 hatramin'ny 1980 indray dia voafidy ho filohan'ny mpisavalalana maneran-tany fahatelo indray i Léo Ranzolin. Tamin'ny 1970 dia nandray anjara voalohany tamin'ny match lehibe izay natao tany Brésil ny mpisavalalana tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena brésiliana izany. Tamin'ny 1979 ilay anarana hoe JMV na ny jeune missionnaire volontaire dia novaina hoe JA na ny jeunesse adventiste izay mbola iainantsika hatramin'izao vanim-potoana izao. Tamin'ny 1980 hatramin'ny 1986 dia nisy indray ny fifidianana filohan'ny mpisavalalana maneran-tany ka lany filohan'ny mpisavalalana maneran-tany faefatra indray i Mike Stevenson. Tamin'ny 1981 dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy ilay hira faneva mpisavalalana mpanompon'Andriamanitra izany. Tamin'ny 1982 dia nasiana indray ny kilasy ny mpandeha lavitra sy ny mpitarika na ny voyageur sy ny guide izany. Tamin'ny 1986 hatramin'ny 1996 dia voafidy ho filohan'ny mpisavalalana maneran-tany fahadimy indray i Malcolm Allen. Tamin'ny 1989 no nampidirina tao amin'ny fandarana asan'ny tanora adventiste maneran-tany ilay antsoina hoe PLA na ny Pathfinder Leadership Award sy ny APLA Advanced Pathfinder Leadership Award na ny PIA Pathfinder Instructor Award. Fandarana asa-panabeazana amin'ny toy io izay natokana ho an'ny filoha-pitarika ity fandarana ity. Tamin'ny 1989 no namoahana ny baiboly manokana ho amin'ny mpisavalalana na ny Bible pour explorateur tamin'ny teny anglisy. Tamin'ny 1990 no namoaka ny boky fahatelo misy ny voady sy ny lalàna ho amin'ny mpisavalalana. Tamin'ny 1997 hatramin'ny 2005 dia voafidy ho filohan'ny mpisavalalana maneran-tany fahaenina indray i Robert Halbrook. Ary tamin'ny taona 2005 hatramin'izao fotoana itenenantsika izao dia voafidy ho filohan'ny mpisavalalana maneran-tany fahafito i Jonathan Tijel. I Jonathan Tijel no filohan'ny mpisavalalana maneran-tany amin'izao fotoana itenenantsika izao amin'izao fankalazana ny fafitopolo taona ny andron'ny mpisavalalana izao. Izay no tantara fohy izay ny andohany izany fikambanan'ny mpisavalalana izany. Fa ankehitriny kosa dia hisy mpisavalalana izay aneo amintsika ireo voady sy ny lalàna sy ireo karazana asa manavanana izay ianaran'izy ireo ao anatin'izany kilasy izany kanefa mialohan'ny idiran'izy ireo dia isy hira ho arahantsika aloha. Amor
Vadiny mpisava lalana no ny fahasoavan'Andriamanitra dia sitrako ny toetrako ny madio, marina, mahatoky. Sitrako ny tanjona ny lalam-pisava lalana. Sitrako ny mpanompon'Andriamanitra sy havana amin'ny olona rehetra. Ny lalam-pisava lalana dia mandinika ny fiambelana maraina isan'andro, manao izay anjara asako ampahatokiana, mikarakara tsara ny vatana, jery olona manatrika tsara, mankatoa sy manaja olona, mamindra moramora rehefa ao am-piangonana, mihira mandrakariva ao am-po ary mikarakara ny raran'Andriamanitra. Ireo sikajy taona misy ao amin'ny kluba misava lalana: 10 taona namana na ami, 12 taona sakaizy na compagnon, 12 taona mpanazavy na éclaireur, 13 taona mpamakilay na pionnier, 14 taona mpandeha lavitra na voyageur ary 15 taona mpitarika na guide. Santinony amin'ireo asa manavanana izay anaranay mpisava lalana dia misy sokajy toy izao: ny fitomboan'ny ara-panahy, Bible 1, Bible 2, fahaiza mitantara, fitoerana masina, fiainam-pianakaviana. Asa fialamboly: camping 1, 2, 3, 4 et 5, basketball, athlétisme, cyclisme, football, cuisine de con, natation 1 et 2, randonnée. Fambolena sy fiompiana, agriculture, apiculture, aviculture, jardinage, élevage des moutons, élevage de bœuf. Art domestique, art ménager, boulangerie, couture, cuisine, confection tapis. Art travaux manuels et loisirs, crochet, découpage, carte postale, dessin et peinture, teinture, musique. Art vocationnel, coiffeur, informatique, ingénierie, journalisme, menuisier, cordonnier. Nature, arbres, astronomie, chats, fleurs, insectes, montagnes. Sciences et santé, alerte rouge, physique, premier secours, réanimation, premier soin 1 et 2, soins aux malades. Master, master agriculture, master art de la maison, master nature, master santé, master sport, master art et métier. Santionany ihany tamin'ireo asa manavanana ianaran'ny kluba misava lalina no lazain'izy mianadata amintsika teo, fa kosa manasa antsika mpisava lalina rehetra mba hanao fikarohana ao anatin'ireo boky sy ny taridalana izay natokana ho an'ny mpisava lalina, ary ireo daty sy ny tantara rehetra izay voalaza teo aloha ihany koa dia nofitinina izy ireo, fa misy manambara ny tantara ray manontolo nanomboka tany am-piandohana ka hatramin'izao taona itenenantsika izao any anatin'ireo boky taridalana, ary indrindra raha misy manana fahafahana ny amin'ny boky dia ny baiboly ho an'ny mpisava lalina na ny Bible pour explorateur. Ao anatin'izay no misy ny tantaran'ny andohan'ny ity mpisava lalina ity manomboka tamin'ny voalohany hatramin'izao fotoana itenenantsika izao, manasa antsika hanao izay fikarohana izay. Fa eto am-pamaranana izao fotoana izao, amin'izao fahafitopolo taona ny kluba misava lalina izao, dia mirary soa antsika mpisava lalina rehetra maneran-tany, ary ny rariana dia mba samy aritra samy farany izao kluba izao, ary ny amaranana azy dia toko sy andininy anankiray izay tsy hosoviana amintsika tanora intsony ny voalaza amin'ny Korintianina faharoa toko 5:7 tapany voalohany izay teny-baikotsika tanora adventista dia manao hoe: fa ny fitiavan'i Kristy no maneranay. Ka engany mba ho fitiavan'i Kristy tokoa no hanerantsika mpisava lalana sy ny tanora adventista rehetra. Amen. Mazava ny tanjon'ity fikazombanana mpisava lalana ity raha nanaraka tsara ny tantara fohy ny niforonan'ny fikambanana isika, dia ny hanampy ny mpisava lalana rehetra mba hanitatra ny fahalalana, hampirindra ny fiainana ara-piarahamonina izany, ara-batana ary indrindra ny ara-panahy, mba ho tanora ho mpisava lalana, vonina ho pon'ny lanitra dia ny entian-tany anie izy ireo. Fifaliana indray ny hanolotra ho antsika hira anankiray izay hoentin'ny explorateur ihany. Ny hira dia mitondra ny lohateny hoe ilay fity, izay hoentin'ny Antsa sy Hollande amintsika amin'ity hariva ity. Si vous valez la fiti,
zay natolotrao tsy voavaliko satria zinonamo izao vovokafo takalaveno na fanomenao ay na ovelona tsy voavaly le fity zay natolotrao tsy voavaliko satria zinonamo izao vovokafo takalaveno na fanomenao ay na ovelona tsy asoloko ilay fity dia loatra tokony ianao fa isan'andro ao mankafy ny asoavana tsisy asoloko ilay fity dia loatra tokony ianao fa isan'andro ao mankafy ny asoavana tsy voavaly ilay fity zay natolotrao tsy voavaliko satria zinonamo izao vovokafo takalaveno na fanomenao ay na ovelona tsy voavaly ilay fity zay natolotrao tsy voavaliko satria zinonamo izao vovokafo takalaveno na fanomenao ay na ovelona impizanao milazao e izanako sy ny asatanako rasinao adidinao fonany e zay rehetra anjarako tsisy asoloko ilay fity dia loatra ianao fa isan'andro ao mankafy ny asoavana ny asoavana Ty ariva ity dia mbola andre fandaharana hoentin'ny tanora ihany isika kanefa mialohan'izay dia andre hira mitondra ny lohateny hoe mpisava lalana dinidinika mahakasika ny tanora sy ny fitorinan'ny filazantsara izay no renesitsika ao aorianan'ny hira. Olha
so atsika dia tonga amin'ny fotoana iarahana manao dinidinika miaraka amin'reto tanora zandrin'le faly miaraba anareo raiky izy salama chef tena salama daholo salama tsara tsara be zany inona kany aminareo ny atao hoe salama inona ny atao hoe salama ny atao hoe salama dia lavitry ny aretina lavitry ny aretina zay ny hevitry sombiny aina ho an'ny mamsoa inona ny atao hoe salama ny atao hoe salama dia mavitrika dia tomady vitrika tomady so dia manana zavatra ho resana ankoatra zay miria samy mitovy hevitra amin'izy minenaka nareo reo zany zao samy salama tsara daholo samy salama tsara maniry koa zay mba salama tsara ohatranay daholo koa tsika mpieno sy tsika mpijery rehetra rehefa miresaka tsika hoe salama dia misy koa ny tsy salama na le atsotsika hoe marary dia rehefa marary ny olona dia mila inona moa ny ilainy olona rehefa marary mila fanafody ny olona rehefa marary inona zao ny atao hoe fanafody araka ny fahazahoantsika tanora zandriny azy ny anaza ny fanafody zany zavatra iray manasitrana ny marary zavatra ray manasitrana ny marary ary manasitrana olona na biby manasitrana olona na biby tena tsara be koa le hevitry tanjona aikay zany na hatramo biby ara zany dia mahazo fanasitranana avy amin'ny fanafody tianareo ve le hoe salama foana milazao hoe nareo fanafody anankiray tena rehefa marary ny olona dia tena mandaitra le fanafody masoandro voankazo ahoana aloha ny hevitrareo le hoe azo sy azavaina vetivety ve le hoe ny masoandro dia anisan'ny tena fanafody manasitrana satria mamono coronavirus mamono aretina teny koa miria teo hoe voankazo azo ny miria azavaina ve hoe manasitrana tokoa ny voankazo otrikaina ho an'ny vatana manome otrikaina ho an'ny vatana marina ve zany mamsoa ary so dia mahita fanafody afaka ohatran'izay masoandro sy voankazo sakafo mantsy zany zao le voankazo miresahany miria io ary marina mihitsy zany so dia mahita fanafody afaka ohatran'izay koa mamsoa rano fisotro madio ary nareo tena mahay nareo hitako hoe marina sy mitombona mihitsy zany resaka zareo zany masoandro sakafo rano fisotro madio tanjona ohatran'ny tehiteny be zany rivotra madio nisy taminareo ve mety efa tratry ny aretina dia misakafo tsara dia nahazo fanasitranana akoatra ny voankazo iverina kely atsy amin'ilay resaky miria hoe sakafo akoatra ny voankazo misy sakafo ihany koa ve mety hoe mba mitondra fanasitranana azony olona rehetra ampiasaina ohatra hoe ino sa misy hafa mahafantatra sakafo izy fa mitondra fanasitranana akoatra ny voankazo sakafo raha ohatra hoe ao amin'ny ara-panahy dia sakafo mofinaina ten'Andriamanitra tiako be zay fanazavany mamsoa zay tena marina mihitsy zay teneny mamsoa zay hoe ny ten'Andriamanitra ihany koa dia sakafo ary ny sakafo mitondra fahasalamana za zao gaga eto mahita anareo sombiny aina tanjona miria mamsoa zareo reto dia ao anatin'ilay sokajiny tanora zany eo anivon'ny fiangonana tena manasitrana ve ny tenin'Andriamanitra manasitrana ny tenin'Andriamanitra zany ny olona rehetrarehetra ve raha ny fiheveranareo tanora zandriny azy misy karazan'olona ve tsy mila fanasitranana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ohatra raha ny fieritreretanareo azy misy tsy mino dia misy mino ka misy karazan'olona ve hoe itolona ito tsy mila sitranana amin'ny tenin'Andriamanitra sa ahoana tsisy azo voakokoa satria ny olona rehetra dia firon'Andriamanitra araka ny endriny avokoa dia tiany daholo ny olona rehetra fa tsisy ny avakavahany dia ny olona ray andra ohatra marary izy ka ohatra tsy mino ka ivavano izy dia mbola sitrana izy efa nahita zavatra ohatr' zany ka tanjo mitondra fanasitranana ho an'ny olona zany ny tenin'Andriamanitra raha izany fanazavanareo zany
fa ny mahavariana ana dia ity nareo zao mbola akizy mbola atao hoe mbola akizy a kanefa araky ny fantatra dia anisan'ny mazoto ianareo mizara tenin'Andriamanitra mba hanasitranana ny olona moa zany inona ny tena mahatonga anareo azoto izaran'izay tenin'Andriamanitra ho an'ny olona zay inona ny mba mahatonga nareo zao anatin'ny fikambanana dia sao dia niteren'ny mpitarika anareo mba hizara tenin'Andriamanitra mba hitondra fanasitranana ho an'ny olona inona zao no mba manosika ny ria mba hizara tenin'Andriamanitra ho an'ny olona mba hifahan'ny fiainan'ny hafa bebe kokoa no ny teo aloha ary ho an'ny Mamsoa mba tonga ny hafa mba ho vondreny dia mizara ny tenin'Andriamanitra ho anazy sao dia mananambara aloha isombony aina fa tena variana mihitsy zao amin'izany hevitrareo zany mitaona azy mba ho ankona ny lanitra ankona ny lanitra ary tanjona inona zao manosika ny tanjona mba hizara tenin'Andriamanitra ho an'ny olona mba ho voafonjy izy mba ho voafonjy izy tena mahafinaritra be miresaka amin'reto ankizy reto tena mazava tsara mihitsy le antony mahatonga an'izy ireo andray anjara le hoe hizara tenin'Andriamanitra nareo zao ankizy a misy ankizy ohatranareo ve mba efa nizaranareo tenin'Andriamanitra dia inona ny mba nataon'ny ankizy rehefa mba hizarana tenin'Andriamanitra izy zay hitanareo any anaty fiarahamonina mihitsy hoe mba andao resana amin'reto mpijery sy mpiaino reto rehefa zarainareo tenin'Andriamanitra ny ankizy dia mba inona ny fihetsika asehon'ny zareo reny faly tsara be zany fa mbola tsy misy ve ohatra hoe nizarana tenin'Andriamanitra dia mety lasa tsy namany tsony sombony aina ohatra mety efa misy ve zany efa misy eo zao izy torinao dia aveo amin'izay izy manaikinaiky fotsiny mody mananananatra dia aveo amin'izay izy tezitra amin'iny mampalahelo zany sa mahafinaritra fa ny tenin'Andriamanitra tsy izy rery no vonjena fa ny olona rery dia inona ny mba vahaolana hitanareo hoe inona ny vahaolana hitanareo ho an'ireny ankizy izay tsy mbola vonona ny andray tenin'Andriamanitra ireny vavaka ho azy ianareo zany zao mino mihitsy fa manokana fotoana mba hivavahana ho an'ny ankizy ohatranareo tsy marina zany sambatra be zany nareo teny sy fijery misy ankizy vonona hitondram-bavaka atsika mba handray fanasitranana avy amin'ny fizarana tenin'Andriamanitra efa mba nandramanareo ve mizara tenin'Andriamanitra manasitrana tsy zay moa ilay izy mizara tenin'Andriamanitra ho an'ny ao an-trano efa mba nandramanareo ve zany ohatra hoe ho an'ny zoky ho an'ny dady na mety hoe ho an'ny olon-dehibe tsy mitovy amintsika indray mety efa nandramanareo ve zany efa nanandrana ve dia manahoana rehefa inona mba zavatra tsapanareo rehefa mizara tenin'Andriamanitra amin'ny ao an-trano nareo na amina olona inona mba zavatra tsapanareo zaraina le teny fikasana dia faly-be izy mahinan'iny avy eo dia amainina ozy tsara izy satria mahafinaritra be le teny ary hoan'ny hafa inona mba zavatra tsapanareo rehefa miain'ny tenin'Andriamanitra ho entinareo ny ao an-trano na ny olona zay zany zao ny sombony aina fa hoan'ny hafa ny tsapako dia lasa mifampizara tenin'Andriamanitra foa lasa misy fampahery foa mifampahery ary tanjona zany tena mahazo resaka tsara mihitsy misy mba ila zao zavatra mampalahelo satria araka le resantsika tany amin'ny voalohany tsy ny olona rehetra no vonina andray tenin'Andriamanitra andao mba hoen'ny mpiaino sy hitan'ny mpijery hoe ohatran'izao ny alahelo-tsika ankizy raha sanatria ka tsy mandray tenin'Andriamanitra ny olona mety misy afaka mizara ve hoe ohatr'izao le nahazo ary efa tsy nandray tenin'Andriamanitra ny olona sa mbola nandray daholo ny olona rehefa nizarainareo ny tenin'Andriamanitra mbola nandray daholo mbola nandray aloha hatreto
mbola nandray aloha atretra dia inona mba tsapany tanjona rehefa tsy mandray tenin'Andriamanitra no malahelo mampalahelo le izy. Misy ankizy zao miara-miaino amintsika dia miara-mijery ity fandarana ity. Mba misy aminareo ve afaka anentana ny ankizy namantsika mba hirotsaka ao amin'ilay hoe mizara tenin'Andriamanitra izay manasitra ny olona rehetra. Mba misy antso ve na fampirisihana tianareo atao ho an'ny ankizy namanareo. Iza ny teny voalohany? Ay, mamsoa dahoary. Ho antsika ankizy rehetrarehetra andaontsika hitsara ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo namantsika. Maro hoe olona tokony ho vondrena kanefa mampalahelo izy ireo raha ohatra hoe tsy voavondry. Ankehitriny fotoana izao tokony hizarantsika ny tenin'Andriamanitra dia samy mazoto daholo mizara ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo namantsika. Sotra ny mamsoa. Izy koa mba manana antso mahafinaritra ohatra izay nataony mamsoa izay. Mba tsy hitsika dimy sy jery sy mpiaino rehetra fotsiny no hizara fa ny ankizy rehetrarehetra mihitsy dia mirotsaka. Ndao asivo antsy mira. Manasa antsika ankizy rehetra hifampivavaka hatrany hatrany dia mba hitorohan'ny hafa koa. Tanjona. Manasa antsika ankizy rehetrarehetra fa tsara be ny mizara ny tenin'Andriamanitra ho an'ny namana na ny olon-dehibe na ny sakaiza ho an'ny olona rehetrarehetra. Teny be sombinena dia aloha sombinena no marana izay resak'izay. Manasa antsika ankizy rehetrarehetra satria tsy tsika irery ihany ho any an-danitra fa ny olona rehetra ny irian'Andriamanitra ka hitorio teny ireo namantsika izay mbola tsy ao anatin'ny vala. Sotra betsaka. Tena satroko foana resaka maharitra hiaraka aminareo ny fanirianay dia hotoizinareo foana ny zotom-po mitory ny tenin'Andriamanitra dia izahay koa mba hatsiaro am-bavaka anareo hanana fahazotoana amin'izany fitoriana tenin'Andriamanitra izany. Dia makasitraka antsika mpiaino sy fijery ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Iloha to. Andro manokana ho an'ny mpisavalalana ny andro an'io. Maromaro ireo tanora izay te hampita firarian-tsoa sy fiarabana manokana ho an'ny tanora namany dia andre izany isika amin'ity hariva ity
dia mirary soa ny tanora rehetra naizanaiza misy azy a manana hafatra ao antsika ny namantsika. Faly miarahaba ny explorateur rehetra natratran'izao fa 70 taona nijoroan'izao. Ny tompony omba ny mpitarika sy ny tanora rehetra dia kopa-tanana ho an'ny départementany tanora sy ny izay mpijery rehetra. Kopa-tanana ho an'ny explorateur rehetra maneran-tany natratran'izao fa 70 taona nijoroan'izao. Ny tompony ombantsika tsirairay avy. Faly miarahaba antsika explorateur rehetra tratry izao fa 70 taona zao. Andriamanitra ny omba antsika tsirairay avy mba hotahiny avyntsika rehetra. Bye daholo. Faly miarahaba ny explorateur rehetra zany tsatsy zao anjony mpisava lalana zao. Arapaina manokana ny chef-taina, arapaina manokana ny explorateur rehetra dia kokoa izay mahafantatsarina rehetra dia kokoa ny chef-taina. Miarahaba ny explo rehetra moa zany amin'izao fety maneran-tany amin'ny explo zao dia mikokoa daholo amin'ny explo rehetrarehetra fa mahafinaritra be daholo tsika rehetrarehetra distrikana moa zany distrikana Akazoto dia fivavahanay eto Akazoto dia adventiste ety Akazoto tsika. Faly miarahaba antsika rehetra izay mpisava lalana avy ety amin'ny distrikana Nosy-Be fiangonana Ankazoto. Izany moa zany dia anetana antsika mpisava lalana tsirairay avy ary anao kokoa amin'izay mahafantatra rehetrarehetra dia kokoa amin'ny chef-taina isany kokoa amin'ny mpisava lalana ary kokoa daholo satria tratran'izao andro maneran-tany amin'ny mpisava lalana zao tsika. Isaoran'Andriamanitra satria natratran'izany andro maneran-tany amin'ny mpisava lalana zany amin'ny mpisava lalana dia iangany mba hotahin'Andriamanitra daholo ny mpisava lalana ary mirary soa amin'ny mpisava lalana rehetrarehetra. Fotoana manokana ny andro-androany 70 taona sy maneran-tany. Mandrafindra ny trano iray. Zanaka explo? Hoe vonina trano miaraka amin'ny Jesosy. Hoe vonina miaraka amin'ny Jesosy. Vonina trano miaraka amin'ny Jesosy. Vonina trano miaraka amin'ny Jesosy. Trano an Jesosy. Shawandapa, Ekatu si mirinda, resu ni milera nata.
andeha andray vahiny manokana isika ry mpisavalalana amin'izao oro zao zava-dehibe ho antsika ny zavatra izay hoentiny izany vahiny izany ka iangaviana isika mba holiana mandritra izany zava-dehibe hoentiny vahintsika izany. Manolotra ny araba ho an'ny fiangonana rehetra ho an'ny mpanaraka izao fandarana izao rehetra miaraba manokana ny mpisavalalana. Miaraka amintsika eto ny talehan'ny departementan'ny tanora ato amin'ny fivondronam-bean'ny fédération natao amin'ny ranomasimbe indiana ny pasteur Rahard Hadj, ny chef Espadon Fulgurant. Aiza ho aiza ny lalana ny diavy ny tanorantsika tao anatin'izay 70 taona izay pasteur. Faly miaraba amintsika amin'ity folakandro ity ary misaotra an'Andriamanitra isika raha mbola afaka miaona eto manatitra ny fiarabana atsika mpisavalalana izay mankalaza ny andro manokana sabata manokana ary araka nefa nantitra anterina hatramin'izay dia mankalaza ihany koa ny 70 taona. Miaraba tsika rehetra ihany koa izay manaraka izao fandarana izao ary miaraba ny mpiara-miasa ny pastora Rakoto Armino Norvin izay miaraka amiko eto mba hifampizarazarana ny tantara izay nolalovan'ny fikambanana, indrindra ny fikambanana mpisavalalana izay mankalaza ny 70 taona amin'ity taona 2020 ity. Mialohan'ny izarana amintsika zavatra vitsivitsy dia isy horonan-tsary izay ho alefa mety efa hitanareo fa nalefatsika tamin'ny taona lasa fa ho averintsika jerena mirakitra n'izany tantara izany dia aorinan'izay horonan-tsary zay ho tsindritsika ireo zavatra vitsivitsy mahakasika ny fikambanana mpisavalalana ny fankalazana ny 70 taona sy ireo zavatra rehetra ny seho nandritra ny fotoana izay nisian'ny fikambanana. Efa mba nanontany ve ianao ny amin'ny fomba ny andohan'ny kliba ny mpisavalalana na koa hoe nahoana ny natao hoe mpisavalalana io kliba io? Eo am-piomanana ho amin'ny kampore maneran-tany Anoshko sy David Trim dia manazava ny andohan'ny mpisavalalana. Ny fiandohan'ny mpisavalalana dia mifandraika tamin'ny namoronana ny fikambanana mpanompo vonona tamin'ny taona 7-9. Hevitra ny firoan'ny Flora Plummer, filohan'ny departementan sekoly sabata, eo anivon'ny foibe maneran-tany, sy Milton Kern, filohan'ny tanora maneran-tany voalohany indrindra. Ny fikambanan'ny mpanompo vonona zandriny na MV Junior dia napetraka tamin'ny taona 7-9. Ny hevitra momba ny kluba eo atoerana izay mivoaka mba hanao hetsika ny anivon'ny natiora dia narosi ny Arthur Spalding, filohan'ny departementa amin'ny fiainam-pianakaviana eo anivon'ny foibe maneran-tany tamin'ny taona 20-7. Izy no nanangana tarika madinika tamin'ny taona 7-7 izay nantsony hoe Mission Scout. Ireo tanora tao amin'ny fiangonana no nandray anjara tamin'izany. Ny lasin'ny mpanompo vonona zandrony voalohany dia nitanterana tamin'ny taona 7-7 tao Townline Lake Michigan. Ary tamin'ny faraparan'ny taona 7-7 na fiandohan'ny taona 8-7 no nampiasana voalohany ny voambolana hoe mpisavalalana. Ary i John McKim, filohan'ny tanora eo anivon'ny Federasiona California Atsimo Atsinanana no lazaina fa nampiasan'izany voalohany. Tamin'ny taona 7-7 dia efa mipetraka ny firafitra kilasy mpandrosoana ho an'ny tanora MV zandriny, izay atsoina amin'izao fotoana izao hoe mpisantatra sy ny mpisavalalana, izay nanomboka tamin'ny tantely mazoto miasa ka hatramin'ilay antsoina amin'izao fotoana izao hoe filoha mpitarika, izay natsoina tamin'izany fotoana izany hoe filoha kamarady. Tamin'ny taona 7-7 ny nanovana azy. Nanomboka nivelatra nanerana ny diviziona Amerika Avaratra ny kluba mpisavalalana ary tamin'ny faraparan'ny taona 7-7 dia niforonona ny mari-pamantarana sy ny hira faneva.
tamin'ny taona 570 dia natsanga ny foibe maneran-tany ny club mpisavalalana ary notendrena i Lawrence Skinner ho tale maneran-tany voalohany. Natsangan'ny olona ho feno fahazotoana tamin'ny faraparan'ny taona 1770 ireo kluba voalohany tany Australie sy Nouvelle-Zélande ary rehefa azo ny fahazondalana ofisialy dia niparitaka naneran-tany ilay hevitra ary nampifanarahana tamin'ny toe-javatra nisy sy ny fiteny teo atoerana. Ohatra any Brésil dia nantsoina hoe Deborah Fedoras sy ny mpisavalalana. Ary tany amin'ireo firenena Amerikanina amin'ny teny Hispaniola kosa dia nantsoina hoe Conquistadores. Kanefa notehirizina mandrakariva ny votoatin'ilay hevitra. Fianarana asa manavanana, fanaovana hetsika feno sy ara-pahasalamana ary fampitomboana ny ara-panahy. Amin'izao fotoana izao tena iraisam-pirenena tokoa ny kluba mpisavalalana. Ny ray ihany tamin'ireo filoha maneran-tany 5 hatramin'ny 770 no Amerikanina. Ireo 4 hafa kosa dia avy any Brésil, avy any Afrika Atsimo, avy any Australia ary Espaina. Nandritra izany dia nisy zavatra vaovao nivelatra tao Amerika Avaratra. Ny foara mpisavalalana voalohany dia nitanterahana tamin'ny septambra 1770 ary tamin'ny volana May 1770 ny Camporé voalohany dia samy natao tao California avokoa ireo. Ary dia miparitaka miandalana naneran-tany izany fanavaozana izany. Ohatra amin'izany ity vidéo ity izay maneho ny foara mpisavalalana voalohany tany Nouvelle-Zélande izay teo ambany fandaminan'ny John Trim. Tamin'ny taona 1770 ny tanterahana tao amin'ny Christ Church. Nisy ireo fiovana kely ny tranga, ohatra tamin'izany misy toerana vitsivitsy ahitana gant fotsiny fanamian'ny tovavy. Kanefa misy koa ireo zavatra izay mbola mitohy hatramin'izao, ohatra amin'izany ny fananganana tranolahy, ny fanaovana afo, ny famatorana vona izay mbola anisan'ny fanandramana iaina ny mpisavalalana. Ny Camporé ny diviziona Amerika Avaratra voalohany dia nitanterahana tamin'ny taona 570 tao Colorado. Ny fahatelo kosa dia tamin'ny taona 470 tany California ary dia niova ho Camporé iraisam-pirenena izany. Ny Camporé fahaefatra izay nitanterahana tamin'ny taona 770 no any voalohany natao tao Oscos. Ny anatanjaka hatrany ilay Camporé iraisam-pirenena izay tanterahana isaky ny 5 taona. Ny mpitarika tanora sy mpisavalalana vao Amerika Avaratra sy maneran-tany dia manantena fatratra io Camporé io, miomana ho amin'io Camporé io ary manangona vola mba hahafahany makany Oscos. Ny fahitan'ny Flora Plummer, Milton Kern, Arthur Spalding, Lawrence Skinner ary ireo mpitarika tanora hafa dia mbola mampirisika ny Adventista amin'ny vanim-potoana rehetra, amin'ny toerana rehetra maneran-tany ary mbola mamola vola ny fiainan'ny tanora ho amin'ny fanomponan'i Jesosy. Raha ohatra jerentsika zany sy narahantsika ilay zava-nisy dia tamin'ny taona 770 no nankalazana manokana ny fitsanganana ny fikambanan'ny tanora amin'ny ankapobeny. Raha natsikaritra isika tamin'ny fotoana vitsivitsy izay nankalazana ny zany taona ny orena ny fikambanana tanora izany. Ary tao anatin'izany fotoana tamin'ny 770 izany no nikaondoha ny filohan'ny departementan'ny tanora maneran-tany natsoina hoe Milton Kern sy Flora Plummer izay mino afa efa fantatry ny mpisavalalana rehetra ny tantara izay tamin'izany fotoana izany izy filohan'ny sekoly sabata nikaondoha zany ny amin'ny ananganana an'ity fikambanan'ny tanora zandriny ity. Ary tamin'ny taona 770 zany dia nikambana ilay hoe fikambanan'ny tanora zandriny. Nanantsony izy tamin'izany fotoana zany JMV, mbola misy an'ilay MV tao anatin'izany. Raha mitentsika mantsy hoe fa 70 taona dia tamin'ny taona firy manao kajy aingakaingana hoe ny mpisavalalana izay manaraka raha mankalaza ny fa 70 taona isika androany amin'ity taona ity dia tamin'ny taona firy zany nitsangana ny fikambanana. Iza no mahavaly samy mieritreritra kely taona firy zany nitsangana ny fikambanany mpisavalalana. Eny ary inoko fa na tsy nandray taratasy ary se dia mahita fa
tamin'ny taona 570 zany ny sy ny fikambanana dia atady tsara zany lay tantara eo fa ny fikambanana tanora efa nisy tamin'ny 770 ny tanora zandriny na le JMV 770 fa lay 70 taona zay ankalazaitsika zany dia le hoe fikambanana mpisava lalana na explorateur na pathfinder arak'izay mahazatra atsika raha ny tantara taorinan'izay hoe nisiny ny mpanompo vonina zandriny na JMV dia taona 2027 no efa nanao ny hetsika zay mahazatra mpisava lalana ankehitriny izany JMV zany tatsika eo moa le tantara mahakasika n'ilay tena izy rahalana nomboka tany ambola taona taloha tany jerentsika avy eo fa lay hetsika zay mahazatra atsika ankehitriny zany indrindra hoe ny fiainana andasy ny fiainana kalamanjana tamin'ny 2027 no tena nanombohany zany tamin'ny talehan'ny département anankiray nantsoina hoe Arthur Spalding ary magagara dia talehan'ny fiainam-pianakaviana izy io natsapa indrindra ny hoe ilana ny fivelarany ny fikambanana eo anivony natura eo akalamanjana dia raha mandinika isika zany dia département be dia be mihitsy no miarany asa amin'ity fikambanana ity ka tsy tokony amin'izao fotoana zao isika voasara départementan'ny fiainam-pianakaviana zany ty départementan'ny ankizy fa miara-miasa ho amin'ny fitaizana ny tanora eny hatramin'ny sekoly sabata hitantsika zao fa vao manomboka indray ny eo amin'ny sekoly sabata manentana atsika ny amin'ilay lesona manokana ho an'ny tanora tanareo fa mifandray zany ny asa fanabeazana zay karakarain'ny fiangonana amin'ny fitaizana atsika tanora tadidinareo zany lay hoe JMV teo raha ny teny hoe mpisava lalana na explorateur na pathfinder dia efa tamin'ny taona 770 sy arivo izy io no nanomboka nampiasaina fa mbola fiangonana eo atoerana anankiray no nampiasa azy ary tamin'izany fotoana zany dia pastora natsoina hoe John McKim namorona n'ilay anarana hoe pathfinder explorateur na mpisava lalana sika fa mbola tao amin'ny fiangonana kely misy azy fa lay ankalazaitsika amin'ny 70 taona zany dia lay tena fanapa-kevitra no raisina teo amin'ny fivoriam-be ny fitantanana ny fiangonana adventista maneran-tany tamin'ny 570 fa tamin'ny taona 770 dia efa nisy fiangonana sasatsasa zany tany napiasa an'ity hoe mpisava lalana na explorateur na pathfinder aty ary tao anatin'izany taona vitsivitsy taty aoriana dia efa napiasa ry ireo fikambanan'ireo ireo klasy mpandrosoana zay hitantsika eo amin'ny mpisava lalana ankehitriny matoa zany misy ny fikambanana mpisava lalana zay tsy nirina zany fa teo aloha izy JMV nanomboka tamin'ny taona 770 tany dia tamin'ny 570 izy maneran-tany natsoina tamin'ny anarana mpisava lalana matoa nisy ny fikambanana dia teo ireo mpitarika tamin'ny andron'ny JMV zany lay hoe missionnaire volontaire junior dia ny anisan'ny mpitarika tamin'izany dia natsoina hoe master comrade na ositsika angamba mety ny ainana teto Madagasikara ihany zany hoe camarade zany tamin'ny fotoanandro zay zany ny anaran'ireo filopitarika tamin'izany fotoana izany fa rehefa nivadika ny fikambanany mpisava lalana amin'ilay anarana ahafantarantsika azy ankehitriny dia teo ihany koa zany vao tonga ilay anarana hoe filopitarika hoe chef guide na master guide zany hoe tamin'ny taona 570 no mena izany anarana hoe chef guide izany master guide fa teo alohan'izay dia ny anarana hoe master comrade ny anarana nentin'ireo mpitarika ny fikambanana mpisava lalana na ny fikambanana tanora zandriny mino afa efa tsy zoviana amintsika fa patsiaivina fotsiny fa ny mari-pamantarana zay ananatsika ankehitriny tanora zandriny sy amin'ny mampisava lalana hira faneva zay mifanaraka tamin'izany taona zany ihany koa tamin'ny taona 570 ny nananatsika lay hira faneva sy ny faneva an'izany fikambanana mpisava lalana zany
tiana ihany koa ny manamarika araka ny narahantsika teo a fa misy arakaraka ny toerana dia ny ovaova izay anarana izay tsika eto Madagasikara zao hoe mpisavalalana na ny explorateur n'izay mahazatra antsika fa misy arany amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo zao a ny explorateur dia ny azy éclaireur indray ny etsony azy fa fikambanana ray ihany ny pathfinder moa iny amin'ny teny anglisy dia fa saika azy mampiasa ny teny anglisy dia mampiasa azy iny ihany koa fa talohan'izay be dia be ny anarana nisy fotoana nitondrany fikambanana sasany hoe natao hoe club de Deborah izy io araka ny enitsika teo na any amin'ny miteny espagnol miteny portugais dia manana ny anarany ihany koa conquistadores despravodres be dia be fa fantatsika ilay zavatra izay iombonantsika ny amin'ity hetsiky ny mpisavalalana ity efa narahantsika teo ihany zany fa tsindriko fotsiny ilay hoe mahazatra antsika voalohany indrindra mihetsiky ny mpisavalalana akoatra ny fianarana ny asa manavanana ny fikarakarana n'ireo asa tanana ny lansy sy ny sisa dia ny tena ny tsindriana ihany koa ny fivelarana eo amin'ny lafiny ara-panahy. Herintaona tao riny nitsanganan'ny fikambanana mpisavalalana zany hoe ny taona 1970 no nanaovana ny foaran'ny mpisavalalana voalohany indrindra. Tiana ihany koa zany no manipika an'izay ny foara mpisavalalana zay toizatsika hatramin'izao zany hetsika izany any amin'ny faritra sy ny fédération dia tamin'ny taona 1970 nisy iny zany foara mpisavalalana zay nanehoany ny mpisavalalana ny fahaiza manao ny reo traikefa sy reo talenta rehetra zay ananany dia aranty mandritra n'izany mpisavalalana izany zany foarany mpisavalalana izany. Ny faharoa zay hetsika mahafinaritra antsika ihany koa eto amin'ny fédération tamin'ny taona ho avy inona moa ilay hetsika nataontsika Camporé mety efa zatra n'izany koa isika ny Camporé voalohany zany dia tamin'ny taona 5:770 tamin'ny taona 5:770 ny Camporé voalohany zany hoe efa fotoana maromaro taty aoriana ihany ary izay ary mbola andry zareo tany Amerika ihany fa ny tena maneran-tany dia tamin'ny 4:770 zay zany no tena atao hoe Camporé maneran-tany voalohany indrindra zay Camporé manerana ny reo mpisavalala manerana amin'izao tontolo izao no natsoina mba hiaraka anao ny Camporé. Mbola tsy hitantsika moa zany zao ny andikana azy fa dia ositsika hoe Camporé ary raha mahatsikaritra ianareo nalaza tatoato ilay antsoina hoe Camporé en Oscos io zany ny maneran-tany voalohany fa tamin'ny taona 5:770 no nanomboka nanaovana n'ilay Camporé maneran-tany ao amin'ilay toerana antsoina hoe Oscos. Isaky ny 5 taona zany dia atsoina daholy ny mpisavalalana mba hanatrika an'izany Camporé a Oscos zany. Nanomboka tamin'ny 5:770 ireo ary ny manaraka zany raha manao kajikajy isika amin'ny 3:23 zany ao amin'ny toerana io ihany Oscos zany hoe efa toerana ray lehibe fanaovana Camporé ho an'ny mpisavalalana fotsiny dia manasa antsika mpisavalalana indray ho anatrika an'izany Camporé zany. Tamin'ny taona lasa no nisy an'izy io dia mbola manasa antsika indray zany amin'ity taona 3:23 ity anatrika an'izay Camporé maneran-tany izay. Zay ilay tantara zany zay fahitantsika ihany koa tamin'ny horonan-tsary sy tsindrintsika teo reo zavatra vitsivitsy zay mahaliana. Ny horonan-tsary moa dia azonareo arahana mandrakariva, azonareo alaina ihany koa ao amin'ny takelaka na pejy Facebook ho an'ny Foibe. Fa misy zavatra vitsivitsy tiako tsindrina eto ampamaraparanana an'izao tantara izao. Mino fa tsy zoviana amintsika tsony ny tantarany Izy Mirahalahy. Iza moa ny anarany Izy Mirahalahy reo pasteur? Henry Fenner sy Luther Warren. Izy Mirahalahy reo zany tamin'ny taona firy ho antsika mpisavalalana indray? Tamin'ny taona 770 zany reo tanora ireo. Ary eto dia tiana ny manamarika fa reo mpitarika ny fiangonantsika na mpitarika ny fihetsehana adventiste nanomboka tamin'ny Ellen White, James White sy reo mpitarika maro samihafa, Uriah Smith,
James White efa nilazaiko teo John Loughborough ary ny tena malaza dia ilay antsoina hoe John Andrews. Izy io teo amin'ny 10 taonany dia efa niseho zany mampitarika azy zany. Ianao zany eo amin'ny fitariana ny fiangonana tsy hoe avy dia lasa mpitarika avy hatrany ianao, fa ny fanandramana izay niainana izy ireo teo amin'ny fahatanorany, indrindra teo amin'ny sokajy-taona mampisava lalana azy io no namola vola azy amin'izany andraikitra mampitarika azy izany. Miresaka ny tantara isika dia mampatsiahy zany. Azadino fa ny mampisava lalana anao ankehitriny no anomana anao mpitarika ny fiangonana rahatra izay. Izany mazava-dehibe mbola nohizantsika ny fanofanana ny mpitarika ho an'ireo mpisava lalana. Dia hoy izay teo hoe i John Andrews izay anisan'ny nalaza indrindra tamin'ny tanora nalaza teo amin'ny fanoloran-tena amin'ny asa fanompoana, satria izay ny antom-pisian'ny fikambanana ny asa fanompoana. Izy no misionera voalohany niala ny Amerika mba ho aty ivelan'ny Amerika avaratra, izany hoe matoa tonga aty amintsika zany ny afatra adventiste izay dradradradratsika hoe maneran-tany amin'izao taranaka misy ahy izao. Dia satria nisy taranaka anankiray dia John Andrews mianakavy nandao any Amerika nitondra n'izany afatra izany tao Eropa, dia tonga aty amintsika zany afatra izany. Tao anatin'ny 10 taonany no efa namola vola azy ho amin'izany andraikitra amin'ny asa fanompoana izany. Dia hoy izay teo hoe i Luther Warren ohatra tamin'ny taona 770 dia tao amin'ny 410 taonany, izany hoe mbola ao anatin'ny mampisava lalana azy mihitsy no namola volany nanaovany fandrindrana ilay fikambanana voalohany izay ny fantohany tamin'ny fanofanana ara-panahy sy famaliana izay filan'ny tanora na eo amin'ny lafiny ara-panahy na eo amin'ny lafiny fitoriana ny filazantsara. 410 taona izy nanomboka nanangana ny fikambanana tao amin'ny fiangonana eo an-toerana misy azy. Nanomana azy zany ao amin'ny fitariana, satria tonga hatrany amin'ny foibe maneran-tany izy tamin'ny fitariana sy fanentanana an'izany tanora zandriny izany. Izany azontsika atao zany ny manantena fa ireo mpisava lalana ankehitriny ireo dia efa mpitarika ny fiangonantsika amin'ny hoavy. Tiako tsindriana ny fitaizana ara-panahy, satria vao nisy ny fikambanana dia ny boky tari-dalana ho amin'ny fitaizana ara-panahy no natao voalohany. Ary ny boky fitaizana ara-panahy zay no mena ny anarana hoe friend na ami, izay hitantsika fa anisan'ny grady izay voalohany ananan'ny mpisava lalana, zany hoe ny fanindriana ny lafiny ara-panahy no anisan'ny zava-dehibe eo amin'ity fikambanana mpisava lalana ity. Raha natsikaritra ianareo fa niteneniko teo ny vehivavy anankiray natsoina hoe Flora Plummer, izay filohan'ny sekoly sabata izy. Fa nindraikitra ny tanora zandriny tamin'izany fotoana zany. Io ihany koa zany dia mety mieritreritra mihitsy izay hoe mety ho avy ny fotoana ve mba hisy vehivavy ihany koa filohan'ny tanora amin'ny fédération amin'ny union, tsy fantatra fa ny tiana ho lazaina zany dia vehivavy no anisan'ny ihany koa nanomboka an'izany fihetsihana zany. Rehefa nomena azy ny andraikitra mba hamolavola ireo programa rehetra izay ilaina ao amin'ity fikambanan'ny tanora ity dia vitany atsakany sy andavany izany andraikitra izany tamin'ny fananganana ny fikambanan'ny tanora. Nisy anarana vitsivitsy ihany koa tiako hozaraina amintsika. Tamin'ny taona 1970 nisy an'ireo asa manavanana voalohany indrindra. Raha mijery eto anoloko eto anareo izay efa nahita dia misy anjato ny antsoina hoe honors na asa manavanana izay tazamiko ankehitriny eto amin'ny birao fiasana eto. Fa tamin'ny voalohany 9 fotsiny izany asa manavanana zany, ary azontsika atao ary ny mitanisa tsenjery an'izany hoe i asa manavanana 9 izay nanombohana izany teo anivon'ny ity fikambanana ity. Anisan'ny lehilahy tsy tokony ho adinontsika ny lehilahy anankiray natsoina hoe John Hancock. Ho anareo izay mahita any amin'ny tambajotra any ireo sarin'ireo fandimby dia ho hitanareo any izany anarana izany. Izy io no nanomboka lay fikambanana mpisava lalana indray teo amin'ny fédération.
da tsika zany hoe nisy ny efa nanao tany amin'ny fiangonana tany, misy nanomboka tamin'ny Luther Warren, dia nisy ny efa nanao tany amin'ny fiangonana tany atoerana tany, nisy ihany koa ny efa nanao tany amin'ny fédération. John Hancock zany ny efa nanomboka ny fikambanan'ny mpisava lalana tany amin'ny fédération zay nidariany, efa nampiasa n'io anarana hoe mpisava lalana na Pathfinder io, fa averitsika ihany hoe le izy maneran-tany no nanomboka tamin'ny 700. Rehefa isokatra i fikambanana io dia nangataka ny namany anankiray izy nantsoina hoe Henry Berg. Izy ny teny manao hoe mba manaovy hitsangana ny fikambanana mpisava lalana ary aneran-tany amin'izay izy io, fa tsy ato amin'ny fédération nany amin'ny fiangonana no atoerana, fanaovy hira faneva izany hira zany fikambanana izany. Dia somary nandà ihany Henry manao hoe zany tena tsy dia mana-talenta amin'izany, kanefa tsapako izy fa nisy fitarihan'ny fanahy masina. Dia tamin'ny 1770 zany dia nanoratra izy an'izany hira mpisava lalana, faneva mpisava lalana fantaritsika, ary nasainy nalefa ny tany amin'ny olona mahainy amin'ny lafin'ny hira. Ngamba isika adventiste malala n'ilay mpanoratra antsoina hoe Wayne Hooper. Izy io no anisan'ny mpamorikira adventiste malaza, izy no namorona n'ilay hira hoe ao amponay zao ny fanantenana, dia nalefa ny Henry tany aty mba misy hira tiako atao, hira faneva mpisava lalana, manahoana ny fahitanao azy. Dia hoy ilay manam-pahaizana amin'ny lafin'ny zava-maneno tena tsara, apartao amin'izay. Dia naparitaka mihira faneva ny mpisava lalana zany zay novokarina tamin'ny 1770 ary niaraka naparitaka zany rehefa nitsangana ny fikambanana tamin'ny 1770. Zay i John Hancock zay niresahako teo, niresaka tamin'ny Henry, ary izy ihany koa namorona an'ilay triangle zay fantatsika fa maneho ny fikambanana mpisava lalana zay hitatsika eto anoloana, hitatsika eny amin'ny fanamiana rehetra zay amantarana an'izany fikambanan'ny mpisava lalana izany. Rehefa mivory zany ny fivorim-be maneran-tany tamin'ny taona 1770 natsangana lolaniana ny fikambanana mpisava lalana ary dia nitarika azy i Lawrence Skinner. Ary fantatsika fa vokatray latsabato na voty izay zany ny fitohizan'ny fikambanana zay hitatsika ankehitriny. Misy zavatra vitsivitsy ihany koa tiako hotsindrina, niainga teo amin'io taona io zany rehefa nijoro tsara ny fikambanana dia niparitaka maneran-tany, araka ny hitatsika teo amin'ilay horonan-tsary teo, niparitaka maneran-tany izany. Ary manokana moa ny vanim-potoana zay iainantsika, satria matoy ianareo manaraka amin'izao fandaharana zao dia tananjara toerana lehibe eo amin'ny fikambanana ny atao hoe média. Tsy hoe noho ny toe-javatra fotsiny ihany no mahatonga antsika hoe amin'ny alalan'ny tambajotra serasera ny fandraisana, fa efa fantatra fa anisan'ny fitaovana mahomby ampitana ny afatra sy ampitana ny soatoavin'ny fikambanana ny tambajotra na ny média. Koa tamin'ny taona 1770 no navoaka ny video mirakitra n'izany fikambanana izany. Ary mba fantatrareo inona ny zavatra naseho voalohany, ny drill zay ahafantarantsika loatra ny fikambanana mpisava lalana. Isika ny mety hoe mety voavetivety ihany, ary efa tena miroborobo zany ankehitriny. Taddio zany fa tamin'ny taona 1770 ny ekipa zay notarian'ny John Dewar no namoaka ny video any mpisava lalana voalohany zay mirakitra ny drill ataon'ny mpisava lalana. Ankehitriny moa isika manana tombontsoa miaraka amin'ireo teknisianina reto zany mamokatra an'izao fandaharana izao zay nitomboka tamin'ny taona 1770. Ny zavatra anamariana azy kely fotsiny ngamba dia izao hoe tamin'ny taona 1770 no nisy lehilahy anankiray avato amin'ny divisiona misy atsika, dia tsy iza izany fa i Mike Stevenson. Avato amin'ny divisiona misy atsika avy ao Afrika Atsimo, ary izy io no lasa filohan'ny mpisava lalana maneran-tany. Satria naneran-tany ny mpisava lalana
dia nisy filoha ary vitsy tamin'izy ireo ary ny avy ao Amerika fa nisy avy any Espagne, nisy avy any Brésil, nisy ihany koa zany ny filoha ampisavalala maneran-tany avy aty Afrika na avy aty amin'ny division misy atsika dia ny pastora Mike Stevenson zay avy ao Afrika Atsimo lasa filohan'ny mpisavalala maneran-tany. Izy no nisolo any Léo Ranzolin zay lasa filohan'ny tanora maneran-tany dia izy zany no associé miandraikitra manokana ny mpisavalala. Ary izay ny verenantsika amin'ny fotoana izay iainantsika ankehitriny amarana anazy traterina zany amin'izao fotoana izao ny filohan'ny tanora maneran-tany dia teratany Amerikana Gary Blanchard. Ny mpiara-miasa aminy izay miandraikitra ny mpisavalalana dia Andres Peralta zay ny fiaviany dia avy ao amin'ny République Dominicaine fa efa lehibe tao Amerika ihany koa izy. Zay zany zao ny filohan'ny mpisavalalana maneran-tany. Ary anaty finosana ihany ny associé amin'ny tanora ihany koa ao anivon'ny fitantanana ny tanora maneran-tany dia avy aty amin'ny division misy atsika ihany koa dia ny pastora zay miandraikitra manokana ny tanora zokony. Miandraikitra ny tanora zokony indray zany avy aty amin'ny division misy atsika dia ny pastora Paco Mongoane. Zany hoe ao anatin'ny fikambanana maneran-tany isika avy aty amin'ity faritra Afrika Atsimo zay division misy atsika ity. Ry tanora malala, mino aho fa ao anatin'izao fankalazana ny 70 taona izao, ny tena tianao tsindriana dia hoe where I belong, where do I belong, zay le loha-hevitra amin'ny teny anglisy. Raha dika tsotsotra amin'ilay hoe fampihavanana dia aiza ny toerana tena misy ahy. Tiako ny mampatsiahy anao amin'ity tantara ity fa ao anatin'ny fikambanan'ny mpisavalalana ianao. Ary ao anatin'izany fikambanan'ny mpisavalalana zany mety any amin'ny fiangonana misy anao any, mety ao amin'ny fédération misy anao fa tadidio fa fietsehana maneran-tany izy ity. Ary amin'ny mafietsehana maneran-tany azy dia ho avy koa ny fotoana izay iaona antsika amin'ny reo rahalahy sy anabavy ireo mpisantatra rehetra maneran-tany. Mety tsy hanana tombontsoa ianao anatrika ny Campore amin'ny 320 Anoskosy. Fa azadino fa rehefa mitoetra mandrakariva ho mahatoky ao amin'ity fikambanana ity ianao dia tsy ho diso anjara amin'ilay fiaonam-be tsy maneran-tany fa manerana an'ireo planeta rehetra eny hatramin'ireo pon'ny lanitra aza dia hiaraka mankalaza amintsika ny fiaonam-be zay hiarahantsika. Tsy fantatro afaka 7 taona 70 taona zay nitsanganany fikambanana, mino afa tsy hijanona tsy akalaza ny ohatran'izay isika, eny hoe akalaza ny 100 taona fa mba io fankalazana io no tiako hitoetra ao amponintsika mpisavalalana tsirairay avy, hitoetra mahatoky isika. Azadino fa zay ihany koa ny voady zay nataontsika amin'ny mampisavalalana antsika, hitoetra mahatoky isika ka handray anjara amin'ny fiaonam-be miaraka amin'ny mpisavalalana maneran-tany, miaraka amin'ny pon'ny lanitra, ankalaza ny mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mino aho fa samy entanentana isika amin'izao fankalazana izao ary tsy ho diso anjara amin'izay fankalazana ny mandrakizay miaraka amin'ny mpisavalalana maneran-tany. Tahantsika tsirairay avy ny Tompo. Amen. Misaotra indrindra pasteur, misaotra chef, mampita misolo tena n'ireo mpisavalalana rehetra manerana ny fédération na Madagasikara fovoany. Tafita ny afatra rehetra, lova ny fiangonana, mametraka ny zavatra rehetra ao amponin'ny mpisavalalana ary hitondra ampo tsara ho an'ny tanorantsika zay tantara zay ka maninona moa raha sanatrika mbola maritra ny andron'ny tany mety ho gasy ndray no filohan'ny mpisavalalana maneran-tany ndray andro any satria zay mitsy zany zao le lalana efa mizotra e ka dia mankasitraka nametrapetraka an'izay toe-javatra rehetra isaorana koa rehetra teknisianina rehetra ny tompony no hitantsika rehetra mankasitraka ny mpiaino rehetra sy ny mpanaraka ihany koa. Saotra indrindra tompoko.
hitantsika tao anatin'ny dinidinika iny a ny amin'ny targetra nyity fikambanana ity ary izay no antom-pisiny tanora hitory ny filazantsara amin'izao taranaka misy antsika izao. Alohan'ny andrenesantsika ny vatsim-panahy izay hoentin'ny pasteur ny distrika Anandrondra dia ny pasteur Rakotomalala Mitsitsiry na ny chef Zori Ardy dia andrehira anankiray indray isika mitondra ny lohateny hoe zao no andro ny atanorako. Sotran'Andriamanitra indray isika noho ny fahafahantsika miona eto amin'ity takareva ity amin'ny famaranana zao sabata izao. Anio 10 septambra 2020 tokoa mantsy no andro natokana ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpisava lalana, izay tsy fankalazana tsotra fotsiny fa fankalazana ny faha-70 taona ny joroany zany kluba izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra ary raisiko fifaliana ny mitsidika ny ankonantsika tsiraray avy, mpisava lalana, mpitarika, ray aman-dreny tsiraray avy aza manaraka izao fandarana izao. Andriamanitra manakare-pahasoavana ane hita sy ombantsika tsiraray avy ary ny fiadanan'ny tompo ane ho amintsika. Amin'izao fankalazana izao dia ny safidy tokoa ny foibentsika maneran-tany eo amin'ny fitantanana izany fikambanana tanora adventista izany, ny loha hevitra lehibe izay manambara toy izao manaraka izao: mpitarika, tanora, mpisava lalana mahery fo, maneho ny maizy azo, miavana sy mivelona amin'Andriamanitra. Rehefa malala isany lehibe tokoa izany loha hevitra izany, ka amin'ity ity dia raisiko tombotsoa amin'ny fiafaran'izao sabata izao ny hitondra fampahiresana foya ho antsika tsiraray avy. Koa mialohan'izany indrindra nefa dia manasa anao anondrika ny lohanao hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, velim-pisaorina anao tokoa izahay satria noho ny fitiavanao no mbola ahafahanay tafavory indray amin'ny alalan'izao tambazotra tserasera izao ka mitsidika ny ankonana tsiraray avy. Tianay Andriamanitra mba ny fanahinao no ho aminay tsiraray avy, ka ny teny izay ambara eto ane dia homofinaina ho an'ny mpisava lalina rehetra, ho an'ny mpitarika rehetra, eny ho andray aman-dreny rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Mitenena Jehova fa vonina iainao anao zahay.
ianaran'i Kristy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra tokoa isika satria mbola afaka mifampahery eny fa na dia eo ary ny toe-javatra sarotra natrehan'ny firenentsika eny natrehan'izao tontolo izao mihitsy azy dia manana tombontsoa indray isika tamin'tia 10 septambra 2024 ity afaka nanatanteraka izany fankalazana ny andron'ny mpisavalalana izany indrindra ny 70 taona izay nijoroany izany kluba izany. Amin'ityn'io ity dia ho atombontsika amina tantara kely anankiray izao mifampaherezana izao. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe move monina ao aminareo Kristy. Izany loha hevitra izany no ezahantsika ho velabelarina amin'izao takariva izao. Ny indray mandeha dia nisy ankonana anankiray izay dimianaka izy ireo atao anatin'izany ankonana izany. Ao anatin'io ankonana io dia nisy dada, nisy neny ary nisy ankizy anankitelo zanaka izy ireo tao anatin'izany ankonana izany. Indray mandeha dia nisy pastora izay vaovao tao amin'ny fiangonana nisy azy dimianaka ireto. Fanao ny pastora moa mahazatra rehefa tonga na toerana anankiray vaovao izay hiasany indray dia nanatanteraka fitsidiana ny tokantrano tsiraray avy atao amin'izany fiangonana izany ny pastora. Rehefa nandalo ary nitsidika n'ity ankonana ity izany pastora izany dia tamin'izay fotoana izay tsy tao izy efa mianaka, izany hoe idada lasa nandeha niasa, ny ankizy izay izy telo-da dia lasa nandeha nianatra. Ny sisa tratran'ny pastora tao atokantrano tao zany dia ineny irery ihany. Rehefa tonga tao ny pastora nanatanteraka izany fitsidiana izany dia nametraka fanontaniana tamin'ilay renim-pianakaviana izy nanao hoe moa ve monina ato aminareo ve Kristy? Moa ve tena monina ato aminareo i Kristy? Teona zany antrehan'izany fanontaniana izany dia sahiratsaina ilay renim-pianakaviana. Tsy nahita navaly ny pastorista tamin'izay fotoana izay. Lasa nody moa ny pastora, ariva ny andro, voro ny fianakaviana, dia nanao tatitra tamin'ny vady aman-janany lay renim-pianakaviana. Tonga teto ozy izy ny pastora ary namangy antsika. Dia ozy izy ilay ray-pianakaviana nitsatsainy ka hoe dia ahoana ozy izy? Inona ny tenen'ny pastora? Dia ny teny ilay ramatoa hoe nisy fanontaniana anankiray ozy izy napetrany. Dia iny izany fanontaniana izany? Hoy ny fanontaniana hoe moa ve ozy izy monina ato aminareo Kristy? Dia nitsatsainiko ihany ilay ray-pianakaviana ny teny hoe dia inona ny lazainao? Rehefa nanontaniana izany izy dia ozy izy ny tenen'ilay ramatoa hoe tsisy tako izay navaly ozy izy. Dia ozy izy ilay ray-pianakaviana ihany teny hoe fa maninona raha ny teneninao hoe zay ane mivavaka isaky ny larobia zoma tontolo ny sabata any am-piangonana foana zay. Dia ozy izy ilay ramatoa namaly ka tsy zany ane ny fanontaniana tsy zay ny fanontaniana. Hay dia niteny indray ary reto zanany hoe fa maninona raha ny tenenina neny hoe zay mianatra lesona ny sekoly sabata manao fanompoam-pivavahana maraina sy hariva ato tokantrano ato, maninona raha ny tenenina an'izany? Orakizy tsy zany ine ny fanontaniana. Ny fanontaniana napetrany dia ny hoe moa ve monina ato aminareo Kristy? Dia niteny indray ilay rangahy hoe fa maninona raha ny tenenina azy hoe zay ne mandoa ampafolony sy fanatitra ara-dalàna. Dia ozy izy ilay renim-pianakaviana namaly azy ireo hoe ory zareo tsy zany ane ny fanontaniana napetrany. Fanontaniana napetrany dia mazava moa ve monina ato aminareo Kristy? Nandritra ny fotoana ela dia tsy afaka atao an-tsain'reto fianakaviana ireto izany fanontaniana napetraka ilay mpitandrina izany, ary nanomboka niova ny fiainan'izy ireo ary nanomboka nahatsapa fa noho natao amin'izy ireo tokoa Kristy. Rahalahy sy anabavy malala isany, ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:7 dia izao no ambarany: ianareo ny vavolombeloko Jehova, sady mpanompoko izay efa novidiko, mba hahafantaranareo sy hinonareo ka ho azonareo tsara fa izao no izy. Ahoana ry hava malala isany no atsapantsika fa vavolombelon'ny Kristy marina isika ary monina ao amintsika Kristy. Ahoana ny ahafahan'ny tanora mpisavalala hahery
fo amin'izao larina misy azy zao haneo maizy azy miavana sy mivelona amin'andriamanitra. Ny teny hoe vavolombelona ampiasaina ao amin'io andinio dia midika hoe martiora. Ny martiora dia olona anankiray izay samyjany eny a mahafoy ny ainy mihitsy azy no ny finoany a izay a tazominy na fikiriny a izao. Apetrakantsika ary ny fanontaniana amin'izao fotoana izao manao hoe fomba ahoana no tokony atao a anana an'ireto mpisava lalana ireto, anana an'ireo zanatsika, anana ny mpitarika, ananantsika ray aman-dreny ny fomba ahafahana ho tonga zany atao hoe tena vavolombelona marina any Kristy zany ary afaka miavana sy mivelona amin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina 4:9-4 no andeha voaboasantsika alalantsika ny tokony atao ahatanteraka n'izany ho tena zava-misy marina eo amin'ireo zanatsika, eo amin'ny mpitarika, eo amintsika ray aman-dreny. Amin'ity an'io ity dia hiopana manokana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe ary ny mpitarika ny afatra zay hoentina amin'izao famaranana ny andro ny fankalazana ny andro ny mpisava lalana izany. Zao no vaky ny teny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, Efesianina 4:9-4. Ary anareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Teny izay manandanja tokoa mba hialana amin'ny fifandirana amin'ny tsy fahazahoana ny hevitry ny soratra masina ary ahatonga an'ireo zanantsika ireo tsy diso hevitra ny amin'ny fanabeazana sy ny fitezana zay omena azy dia ilaitsika ny mahazo taridalana mazava ny amin'ny ambarany tenin'Andriamanitra. Araka ny voalaza eo amin'io andinin'io dia milaza izy hoe tezao. Fa inona moa no hevitra finosin'izany atao hoe fitezana izany? Ny teny grika izay miresaka nyity atao hoe fitezana ity dia milaza an'izao fanambarana izao. Ny atao hoe tezao dia manafana, mameno, mampiodidina, zany hoe fikolokoloana ampitandremana fatratra atao eo amin'izany anjara fitezana izany. Zany hoe mikendry tandrona tsara ho an'ilay zaza na ho an'ilay tanora no tiana ampitaina ao anatin'ity le hoe tezao ity. Ary androany dia ho zava-dehibe ho antsika ny ahita ny fomba entina manatanteraka izany fomba fitezana izany. Apetrakantsika indray ary ny fanontaniana manao hoe inona ary no atao mba hatanteraka izany atao hoe fitezana ambarany soratra masina izany. Ny voalazan'ny Efesianina 4:9-4 tapany 2 no entintsika mamaly izany fanontaniana izany. Zao no ambara ao amin'ny tapany 2: tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Raisintsika voalohany ary dia le hoe tezao amin'ny famaizana. Inona ny tian'ny teny hoe famaizana ambara? Andraindray dia tsy azontsika ny tian'izy io ambara, fa rehefa miresaka famaizana tsika dia kapoka izany, vono izany. Zay no mbi ao an-tsaina voalohany. Mba azahoantsika tsara ny hevitry ny hoe famaizana dia andao hiverina amin'ny dikateny fototra isika izay nanoratana ny tenin'Andriamanitra. Raha miresaka ny testamenta vaovao isika dia miresaka ny grika izay, ka andeha ny teny grika no hijerevantsika ity hoe famaizana ity. Raha ny dikateny grika manambarana atao hoe famaizana dia avy amin'ilay dikateny hoe paedeia no anambarana azy. Ny dikany hoe paedeia raha midika fomba fitenitsika malagasy dia midika hoe fanabeazana, na ho isika amin'ny teny vahiny hoe éducation, ny dikan'izany atao hoe famaizana izany. Amin'ny teny latina raha voaboasantsika ny atao hoe éducation na le fanabeazana dia azavainy misimisy kokoa le izy. Amin'ny teny latina dia antsoina hoe éducaire, ny atao hoe éducation. Ny heviny amin'ny teny vahiny dia hoe faire sortir. Mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe
raha izay ny hevitry ny atao hoe éducation na le éducaire faire sortir amin'ny fanabeazana izay ataotsika inona eo amin'ny tanora eo amin'ny toetra ny tanorantsika no tianao ho avoaka, inona ny tanjona amin'ny fanabeazana izay ataotsika ka mba hahatonga ny toetra n'ireo zanantsika anana toetra manokana sy miavaka. Raha ny tenin'Andriamanitra ihany no asaintsika mamaly izany fanontaniana izany, inona eo amin'ny tanora no tiantsika ho avoaka, dia ny Genesis toko voalohany 2:20 tapany voalohany dia zao no ambarana: andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Ajanontsika eo ilay 9. Ny baiboly zany raha vao miresaka fanabeazana izy na ry éducation dia ny tanjona dia ny fitoviana anana ny endrik'Andriamanitra no tiana avoaka amin'ny fanabeazana kristianina eo amin'ireo tanorantsika. Ray aman-dreny malalisana, ry mpanabe malalisana, ry mpitarika malalisana, ny fanabeazana rehetra na ny éducation izay hoentitsika dia tokony tonga amin'ny tanjona ny hoe ampitovy ny endriky ny tanorantsika amin'Andriamanitra. Fitoviana tsy ara-batana fotsiny ihany fa ny toetra amam-panahy ara-pihetsepo mihitsy no voaresaka ao anatin'izany. Raha bangotsika amin'ny teny tokana dia ny hoe anahaka ny Kristy no tanjo ny fanabeazana kristianina izay tokony hoentitsika. Ary zay no natonga na ny teny tetsy am-piandohana hoe atokana ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe ary mpitarika manokana izao, ka hatonga ny tanjona antsika ho tratra dia ny hoe ho vavolombelona mahatoky ireo zanantsika tanorantsika explorateur amin'izao vaninandro zao, ka afaka ho vonina izy hiatrika ny toe-javatra sarotra. Eniny mihoatra noho ity coronavirus ity azy, rehefa iseho zany fotoan-tsarotra izany dia afaka ho vonina hiatrika an'izany ireo tanorantsika ireo. Aoka zany ho vonina hanome fanabeazana tsara sy mety indrindra isika ray aman-dreny. Raha mbola tsy nanao an'izany ianao dia fotoana mety indrindra izao hiverenana ho amin'izany laharana izany. Zay ny tapany voalohany amin'ilay hoe fanabeazana, famaizana ny resara fa fanabeazana éducation no tena finosin'izany ara-baiboly. Ny faharoa dia hitantsika amin'ny Efesianina ihany 4:9-4 izay milaza ny hoe ny fananaran'ny tompo izy. Resaka faharoa indray zany, le voalohany famaizana, fa le faharoa kosa dia ny hoe fananarana. Ty fananarana ity raha iverenantsika ihany tika teny fototra izay nanoratana ity testamenta vaovao ity dia miresaka izy amin'ny teny grika, ny heviny atao hoe fananarana dia hoe notesia. Le notesia indray dia ny heviny fampianarana. Amin'ny teny vahiny izy io dia lazaina amin'ny teny hoe instruction, discipline. Tena ilaina zany amin'ny fitaizana ny zanantsika ny sy ny toromarika. Instruction mazava, fampianarana mazava, ary indrindrandrindra ho feheziny atao hoe discipline izany. Mody tsy hita tokoa mantsy izany fahamarinana izany amin'izao fotoana izao, amin'izao ankehitriny izao. Eny ka dia lasa atao atsirambina ny fitezana sy ny fanabeazana atao eny anivon'ny tokantrano eny. Ny zava-misy dia manabe ihany isika ray aman-dreny, manabe ihany ny mpitarika, manabe ny mpanabe isa tokony avy, fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mahatratra ny tanjona izay tiana atongavana ve isika, ny instruction sy ny discipline, ka hatonga n'ireo zanantsika ireo ho tanora izay ho vavolombelon'i Kristy marina. Irona ary ny tokony atao mba ahatrarana ny fanabeazana tena izy, ny fananarana tena izy ho an'ireo explorateur antsika na ny mpisavalalana izany. Tsy mpisavalalana ihany fa eny fa na dia ny tanora zokiny, reo minanf aventurier eo anivon'ny fiangonantsika ihany koa azy, ahoana no atao mba hahatrarantsika ny fanabeazana ho azy ireo. Mitodika any amin'ny ray aman-dreny ahy zany, mitodika any amin'ny mpitarika, mitodika any amin'ny mpanabe. Araka ny voalazan'ny Efesianina 4:9-4 ihany no ho resahantsika tsy miala amin'io mihitsy isika amin'ity anio ity. Dia zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Mazava zany teny zany fa lay famaizana, lay fananara dia
tsy araka atsika ray aman-dreny, tsy araka ny fehvera, tsy araka ny fahitako azy, fa araka ny tompo no anambarana azy eto ankehitriny. Andeha andray andalatsoratra masina isika ho fijerevantsika ny valiny tokony ataontsika tsiraray avy. Ao amin'ny Jaona 5:8-9 dia zao no ambarany soratra masina: dinionareo soratra masina satria ataonareo fa ho aminy ananonareo ny fiainana mandrakizay ary ireny no manambara. Manasa ny ray aman-dreny zany eto ny tenin'Andriamanitra, dinio ny soratra masina. Fa maninona ny asaina hiverina nydinika an'izany ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao, satria efa lasa natao atsirambina ny fitezana kristianina, ary lasa miraviravin-tanana ny ray aman-dreny ny mpitarika ny mpanabe rehetra amin'izao vanim-potoana izao. Dia ny soratra masina ihany no mamaly azy ao amin'ny Timoty 2:7-9 manao hoe: izay soratra rehetra no meny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana. Mamaly fantanitsika zany fa tezaina araka ny tompo izy ny soratra masina teo. Ianao ray aman-dreny zany aloha mila voataiza araka ny tompo, voataiza araka ny tenin'Andriamanitra, ary miteny aminao ray aman-dreny izay mijery sy manaraka izao fandarana izao ankehitriny. Ray aman-dreny malalo, tianao ve ny ampita lesona lehibe ka hatonga ny zanakao ho voataiza araka ny fahamarinana, araka ny tenin'Andriamanitra? Dia mila miverina mandiny tena isika ray aman-dreny, mpanabe, mpitarika tsiraray avy, mba hatanteraka zany tenin'Andriamanitra izany ho tena zava-misy marina. Satria zao koa mantsy nylazainy ao amin'ny Deutéronomie 4:9 sy ny manaraka, zao no ambarany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: ary aoka ao am-ponao zao teny andidiko anao anio izao. Ray aman-dreny malalisana, ho aoka ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra mba hahafahanao mahatanteraka ny toy ny fanambarana. Zao mantsy ny toy: dia ampianary tsara ny zanakao zany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry na mifo, mba hahafahanao manatanteraka an'izany. Dia ny tenin'Andriamanitra miteny hoe aoka ao am-ponao aloha le izy, mba hahafahanao mampita an'izany. Ary voalaza eo, rehefa ao am-ponao tena iainanao, dia afaka amin'izay ianao avy eo mampianatra tsara ny zanakao, afaka miresaka ny zanakao an'izany fahamarinana izany, na mipetraka ao an-tranonao, na mandeha ianao, na eny an-dalana, na mandry na mifo. Mazava ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ry rahalahy sy anabavy malalisana. Ary izay no mahatonga ny ao amin'ny ohabolana miteny mazava hoe na dia lehibe ary izy tsy ala amin'izany intsony. Adidy mavesatra no mipetraka amiko sy aminao ny amin'izany fanambaran'ny tenin'Andriamanitra izany. Ny Timoty 2:7-12 ihany koa dia mbola manamafy ihany rahalahy sy anabavy malalisana ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa zao no ambarana: fatry ny fony vao zaza ianao dia efa nalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny zaza izay nampahalalana ny soratra masina, le hoe nahalala eto dia avy amin'ny teny grika hoe oida, fahalalana tsotra no ampitaina eo. Zany hoe rehefa mahafantatra ny fahamarinana izy. Fa inona moa le fahalalana ampitaina ary? Le fahalalana tsotra ao amin'ny Isaia 7:2-12 dia zao nambara ny tenin'ny soratra masina. Isaia 7:2-12: rehefa mahalala andany ratsy sy hifidiny tsara izy. Zay zany ny fanabeazana takiny amin'izao fotoana izao, mampahalala azy ny ratsy ary manome azy kosa ny safidy hisafidiny tsara. Zany ny fahalalana tsotra ambara ny soratra masina tokony homena ny tanora. Fa inona moa ny tanjo amin'ilay hoe famaizana? Tenentsika tetsy éducation ny atao an'izay, ny amoaka ny endrik'Andriamanitra eo amin'ilay tanorantsika. Ny faharoa, fananarana, zany hoe anomezana instruction, discipline ho an'ireo tanorantsika. Raha mindrana isika ny fanambarana izay natao tao amin'ny mofinaina izay tamin'ny alatsinainy 7 septambra, izay miresaka ny amin'ny fomba ny Joba sy ny nataony ho an'ny zanany isika. Dia zao no ambaran'io mofinaina io: ny fahatokiana sy fitiavana miaraka amin'ny fahendrena
sy fitsipika entitra mifanaraka amin'ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fahasambarana eo amin'izao fiainana izao sy ny fiainana ho avy. Ny fanaovana atsirambina ny adidy, ny fandeferana amin'ny fahalemena, ny tsy fanotsiana ny adalan'ny tanora dia hitondra fahoriana sy faharavana ho an'ny taranaka ary fahatsoam-panantenana sy alahelo ho an'ny ray aman-dreny. Raha ny tenin'Andriamanitra izay miresaka makazikazy io dia ao amin'ny Joba 1:5. Joba 1:5 manao hoe vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary isaky ny tapitra nitsingerina ireo andro fanasana ireo dia naniraka Joba ka nanamasina ireny ary ny fomaraina koa izy ka nanatitra fanatitra hodorana araka nisan'izy rehetra. Fa hoy Joba, fandrao efa nanota ny zanako ka nandahan'Andriamanitra tao am-pony. Izany nataon'ny Joba mandrakariva. Tsara ho an'ny ray aman-dreny ny mianatra lesona momba ny fahatokiana sy ny fahafozatena araka ny ohatra nasehon'ity lehilahy mponina tao Oza ity, dia tsy izy izany fa i Joba. Raha jerevantsika ihany ny ambaran'izany mofinaina izany dia izao ny toyiny: niezaka tampahavitriana izy ho famonjena ny ankonany. Nataon'ny Joba ho zava-dehibe ny famonjena zany ankonany zany. Ary voalaza fa raha nikorana ireo zanany lahy sy zanany vavy dia natahotra izy andrao dia tsy ahita fity eo mason'Andriamanitra izy ireo. Tamina mpisolona nahatoky azy dia nanao fanatitra ho an'ireo zanany tsirairay izy. Fantatro Joba loatra ny faharatsiany fahotana ary ny fieritreretany fa ny zanany dia mety hanadinididin'Andriamanitra dia nitarika azy anatona an'Andriamanitra hanao vavaka fanenana ho azy ireo izy. Ray aman-dreny malala, andeha hianatra lesona momba ny fahatokiana sy ny fahafozatena ny Joba isika ka hijoro mahatoky amin'ny fanatanterahana zany adidy masina izany. Ray aman-dreny malala isany ny famaizana, ny fananarana araka ny tompo dia zava-dehibe ho an'ireo zanantsika izany. Fa inona moa ny tanjona? Ny tanjona dia ny hoe hahatonga mpisavalalana rehetra ho tena mahery foa, manamaizy azy ary miavana sy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, mivelona amin'Andriamanitra. Mba ahafahanao ray aman-dreny enie afaka hiteny ny teny izay voasoratra ao amin'ny Isaia 9:9 no antony izany rehetra izany. Fa ahoana moa ny fanambarana ao amin'ny Isaia 9:9 mba ahafahanao ray aman-dreny rehefa ho avy fotoana izay anaovanao ny tatitra eo anatrehany Jesosy Kristy dia hiteny ianao amin'izay fotoana izay hoe indreto izaho sy ireo zaza nomeny Jehova. Mba ahafahanao hiteny izany dia mila mandray am-po ny afatra izay nambara tamin'ity anio ity ianao ary tratratsika ny tanjona. Tena ho vavolombelon'ny Jehova tokoa anie ireo zanantsika ireo, afaka hiatrika ireo toe-javatra maro isan-karazany izay tsy maintsy hiatra aminy. Raha ny fiambelona maraina ihany no miresaka dia ozy izy hoe noho ny fitarian'ny toromarika avy amin'Andriamanitra ho an'ny tokantrano sy ny heri-miasa mangina avy amin'ny fiaraha-mivavaka maraina sy hariva ary ny ohatra tsy miovaova asehon'ireo ray aman-dreny ny amin'ny fitiavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra dia nianaran'izy ireo ny lefitra eo anatrehan'Andriamanitra ary vonona izy ireo hanao ny asa fanompoana ampahatokiana amin'ny mahazanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra azy. Ny tanora toy izany dia voahomana aneo amin'izao tontolo izao ny herin'i Kristy sy ny fahasoavana. Izany no afatra sarobidy amin'ny mpitain'ny tenin'Andriamanitra amintsika ry ray aman-dreny malala, ry mpitarika malala ary ry mpanabe malala isany. Fandriko dia mba afaka hiteny isika rehetra ireo, ny mpanabe, ny mpitarika rehetra, ny ray aman-dreny. Hiteny ilay teny voalaza ao amin'ny Jaona 7:14 tapany farany, Jaona 7:14 tapany farany manao hoe vitako ny asa nomenao ataoko. Ary afaka hiteny koa ny ray aman-dreny indreto izaho sy ireo zaza nomeny Jehova. Fandriko dia afaka hiteny an'izany daholo isika tsirairay avy. Ary ry tanora malala isany, ry mpisava lala malala isany,
fandriko a dia ho tena mahery foa hanany maizy azy tokoa ianareo haneo an'i Kristy amin'ny toetra amampiaina anareo ary ahatonga anareo a tena hanana fihavanana marina mivelona amin'Andriamanitra amin'ny fiainana ho avinareo a tsiraray avy. Koa dia eto mpamaranana dia mirary a ny fitahin'ny tompo amin'ny mpisava lalana rehetra tsy ho an'ny federasiona fotsiny ihany fa naiza na rahanao a izao fandarina izao a dia mirary ny fitahin'ny tompo a ho aminao a sy ho an'ny ankonanao a izay a tsiraray avy. Ary eto ihany koa aza mbola miara fa izy vavaka manokana izay ho atao a ho an'ny mpanala fanadinana amin'ity anio ity. Ho an'ireo izay mbola anao fanadinana BPC sy BAC dia izy vavaka manokana ho anareo a amin'izao fiafaran'ny 4 izao. Andriamanitra nahitahantsika. Amen. Manasanao a anondrika ny lohanao a hivavaka isika ho famarana izao fotoana izao hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra misaotranao izay noho ny fahatanterahany programa izay fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpisava lalana izao sy fankalazana ihany koa ny fafitopolo taona izay nijoroany. Fandrinay Andriamanitra mba ho tanteraka amin'ireo tanoranao a ny ho vavolombelonao marina koa dia mitalao aminao zahay midira tsehatra amin'ny ray aman-dreny amin'ny mpitarika amin'ny mpanabe rehetra mba hahatonga azy ireo a ho mpitaiza mifanaraka amin'ny sitraponao. Manantena izay fa hanolom-pahendrena ianao ary hanomea ny fanahinao mihitsiny ho mpitaridalana any ray aman-dreny ny mpitarika eny ny mpanabe tsiraray avy. Ankehitriny ary dia mivavaka manokana ho an'ny mpisava lalana rehetra. Fandrinay Andriamanitra mba tsy solatsaka andalana ny izy ireo tsiraray avy fa mba ho tonga ho any amin'ny fanjakanao. Vavaka ihany koa izay Andriamanitra amin'ity anio ity tsy ho an'ny mpitarika fotsiny na ho an'ny mpisava lalana fotsiny fa ho an'ny ray aman-dreny ihany koa izay izy ireo no ivo sy fototra n'izany fanabiazana tena izy izany. Koa dia manapiny ray aman-dreny ianao hahavita ny adidy sy andraikiny ka afaka hiteny amin'ny fotoana izay onany aminao hoe indreto izay sy ny sasa izay nomenao anay. Fandrinay mba ho afaka hiteny an'izany ireo ray aman-dreny tsiraray avy. Amin'ity hariva ity dia mahatsiaro any koa izay ireo zandry zanakay izay mbola andalo fanadinana BPC BAC meteza tompo malalo anampy azy ireo hanome fahendreny hanome tsilontsaina ka ny zanakao tsiraray avy izay matahotra anao dia mba holohany fa tsy ho rambony mitahiny tanoranao eo nivon'izao fiangonana izao andalo n'izany fanadinana izany mba hita fahombiazana neny tsiraray avy. Matoky izahay fa tsy hamela azy ireo irerenao. Andia herinandro vaovao indray izay Andriamanitra apetraka feno am-pelantananao izany herinandro izay misokatra ho anay izany ka ho tononona ho an'ny zanakao anie izao tsodrano izao izay irina indrindra ianao ny hanatanteraka azy. Hitahanao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapihatra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao ny fiatanana, mandehana amin'ny fiatanana. Amen. Eto am-pamaranana ry izy mianadahy dia andeha isaorantsika ireo teknisianina namana sy ireo rehetra izay mety ho azontsika isaorana rehetra nandritra izay nanarahantsika izao fotoana tamin'ity sabata hariva ity izao. Ankasitrahana manokana ihany koa ny explorateur tsirairay izay nandray anjara solotena no nantsoina mba hatotoza ny fandaharana. Mino izahay fa nandray am-po ny hafatra rehetra isika hitondra aina ho an'ny isa-pianakaviana ho an'ny isa-tokantrano ny fandaharana rehetra. Kanefa tsy adino ihany koa izy miravavy fa ny ivony izao fahatotosany izao fandaharana izao dia Andriamanitra ny tena ivony zavatra rehetra ary raha tsy teo izy dia tsy nisy hery natanjaka na fahasalamana no entina nanatotosa izao fandaharana izao fa izy no nanome antsika izany fahendrena izany ka isaorantsika amin'ny fomba manokana nefany dia antitra anterina ihany koa ny fisaorana ho an'ireo departemanta rehetra izay niaraka nanatontosa izao fikolokoloana ny sampana explorateur izao ny eo indrindraindrindra ny eo amin'ny departementany Tanora eto amin'ny ranomasimbe Indiana ny eo anivon'ny Iniona ary ny any amin'ny Foibe maneran-tany mihitsy azy
dia isaorana satria izy ireo nato izao andro anio fankalazana ny fahafitopolo taona ny joroany mpisavalàlana izao. Dia ankasitrana ihany koa isika rehetra nampandroso ny radio azista ao an-tokantranonao a ny rarianay dia hitondra fitahiana ho antsika ary ho amin'ny fahombiazana no hiatrehantsika indray ny herinandro. Dia mirary soa antsika rehetra. Fiadanana ho antsika rehetra.